Alleluia, alleluia. Tonight on Andriamanitra irery ihany a. Fiatanana kosa ho amintsika rehetrarehetra ny anatin'ny tokantrano any amin'izao fotoana izao a. Tena faly be mihitsy ilay tafiaraka amintsika rehetra amin'ity androany ity ato anatin'ny fandarana misy andrada isika. Tonoina amintsika ny fiadanan'Andriamanitra, bon sabata ahoana tsika rehetra, mpifaliana tanteraka mihitsy idirantsika ao anatin'ity andro ity. Alleluia. Tena andro tena idirana mpifaliana. Alleluia. Isan'andro tsika mandeha mifo, mandeha miditra any amin'ny fiasanantsika sy ny toerana rehetra andehanantsika any. Riavana malala. Mety hoe faly ihany angamitsika satria misy zavatra nalaintsika hoe andraika ranontsika amin'ny faran'ny volana na faly ihany tsika satria mety misy tambiny mety azontsika any amin'ny toeram-piasana sy any amin'ny toerana rehetra izay mety nalehantsika tany. Mety misy fifaliana dia mety faly ihany tsika, mety misy fety any. Mety faly tsika miditra anatin'ny grande surface satria etsena any amin'ny marché sy ny sisany riavana. Fa ny tena fifaliana indrindra dia ny miditra ato anatin'ity andro fitsarana ity. Satria ny zavatra horaisitsika eto, ny zavatra homenantsika eto dia tsy karama amin'ny faran'ny volana. Tsy hoe andeha hividy sakafo fotsiny dia ofery sakafo ao anatin'ny friziteranao. Tsy hoe andeha fety ianao dia mety feno fifaliana ianao fa mivoaka avy eo ianao reraka. Tsia. Fa ny zavatra homenantsika eto dia zavatra maritra mandrakizay. Zavatra tsy mba holona hovinana hoviana. Alleluia. Nefa dia hidirantsika amin'ity androandroany ity. Ampifaliana tanteraka mihitsy hidirantsika ato androany satria azahoantsika harena anankiray lehibe dia ny fanatrehan'Andriamanitra. Ny fanatrehan'Andriamanitra izay tsy ny olona rehetra ny afaka mahita azy. Izay rehetra mitady ihany no afaka mahita. Ny olona rehetra raha miditra any anaty tsena dia afaka mahita ny zavatra rehetra, izay tonga any rehetra dia mahita izay amidy rehetra eo. Afaka mividy ny zavatra rehetra eo izay olona tonga any. Fa ny ao amin'Andriamanitra dia izay mitady ihany no mahita ry havana malala. Ohatra lavitra anao ny fikatsahana volamena sy vatosoa. Fa nefa raha ny volamena sy vatosoa mety ahitantsika harena. Mety ahafahantsika manangana zavatra sy no avintsika. Fa ny ohatra lavitra noho izany koa nefa ny fahafahantsika mahita an'Andriamanitra. Ao anatin'ity andro sabata ity dia hiditra eo ampiakofantsika riavana. Ampiondrehana tanteraka mihitsy hidirantsika eo androany. Ampanetretena feno no andehanantsika eo anatrehan'i Jehovahandriamanitra amin'ity sabata masina ity. Izy ny nanamasina an'ity andro ity. Isika miditra eo na dia maloto sy tsy mendrika azy, na dia tsinitsinina sy feno petipetina azy. Fa mba natsointsika hiditra eo amin'izany noa masinina izany dia ity andro sabata ity ry havana malala. Fahasoavana lehibe izany ary mahatonga antsika hisaotra an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Hidiran'Andriamanitra amin'ity androany ity hanome voninahitra azy amin'ity hariva ity. Hiakoka eo anoloana izany seza fiandrianana masina sy lehibe. Avo sy manerinerina tsy manam-paharoa ary tsy misy toa azy, tsy afaka mitahina amin'izany seza fiandrianan'Andriamanitra izany. Na aiza misy seza fiandrianana mety hitan'ny olona, mety volamena daholo, fa tsy misy azo ampitahina amin'izany seza fiandrianan'i Jehovahandriamanitra ao an-danitra ao. Alleluia. Misaotra Andriamanitra, misaotra fa feno ny fonay faly
tena faly fonay Jesosy ravoravo ny fananay Jehovandriamanitra androany tontolo zay Andriamanitra vao niposaka fotsiny ny maraina androany dia faly zay nanitsaka nyity zoma ty satria Jesosy io hiatrika sabaty izahay hiatrika fitsaharana izahay anatrika ny Andriamanitray iona midadanay haleloia hiandrandra lanitra zay Andriamanitra niondrika teto amin'ity tany ity foana zay nandritry ny enemana tompo ny sahirana ny amin'ny nofonay zay nikarakara tsy nitsahatra ny amin'ny nofonay Andriamanitra satria ny nofonay raha vao tsy karakaraina dia maty dia reraka tompo ary mandany fotoana ny fikarakarana ny nofonay na dia ny mahandro ny sakafonay fotsiny aza dia efa mandany fotoana Jehovandriamanitra ny mitady vola mandany fotoana Jehovandriamanitra ny zavatra rehetra Jesosy ny tranonay rehefa tsy diovina dia maloto mbola mandany fotoana zany Jesosy laninay tamin'ny enemana laninay tamin'ny kenikenina ny enemana teny amin'izao tontolo izao teny foana izay Andriamanitra tsy ny hevitra fa tsy ny nofonay izay Jesosy malala fa tonga ny andro androany Andriamanitra tonga ny sabata hiandrandanay lanitra aleloia ary ny teninao laza Andriamanitra saino ny zavatra any ambony dia any amin'izay toerany Kristy fa tsy manana fotoana manontolo tsy manana andro manontolo isainana n'izany zay afa-tsy ny andro sabata ohatran'izao eo ihany zay mba manana andro anankiray Jesosy isainana momba anao hieritrretana momba anao hiandrandrana momba anao ary tsy misy afa-tsy momba anao ny ataona eto androany Jehovandriamanitra tsy misy afa-tsy momba anao no resahana no saintsainina no tenenina Andriamanitra no deraina Jesosy ihira zay dia hira makasika anao hiteny zay dia hiteny makasika anao Andriamanitra hiandrandro zay dia mbola lanitra koa no anarainay Jehova hisaintsaina zay dia hisaintsaina ny momba anao Andriamanitra amin'ity sabata ity haleloia ary tsisy afaka hanakananay amin'izany Andriamanitra tsy misy patron hibedy anay eto raha manao an'izany zay Jesosy eo fa tena hisaintsaina anao izahay ninona mety sakatsakana amin'izao fotoana izao anatin'ny tokantrano any Andriamanitra mety misy olona voasakana tsy eritreritra anao akory voasakana tsy hanompo anao Jesosy eo fa ny fonay sy ny fanahinay ny sainay tsy azo sakanana ny sainay tsy azo sakanana Andriamanitra fa tsy maintsy miteranao zahay tsy maintsy manandratra ny anaranao zay Jesosy tsy maintsy mitodika aminao zahay tsy maintsy mitsaoka anao zahay tsy maintsy manompo anao zay tsy maintsy mekohaka aminao Jehovandriamanitra satria nomenao fofonay Andriamanitra tsy ny olona manakatsakana anay na ny zavatra mitranga manakana anay Andriamanitra no namelona anay tamin'ny herinandro iny Jesosy fa enao nanome anay fofonaina enao no nikarakara anay na nivoaka naniditra enao Andriamanitra no nanome anay ny zavatra rehetra Jehova enao avokoa Jesosy no nanome anay ny zavatra rehetra Andriamanitra iteranao ny fanahinay amin'izao fotoana izao manandratra anao ny ao anatinay rehetra mitsaoka anao ny fo sy ny fanahinay Andriamanitra miandohalika sy mekoka eto anatrehanao zahay mitady ny fanatrehanao ampiankohofana Jehova miandrandra ny lanitra zay amin'izao fotoana izao Jesosy malalo adinonay avokoa izao tontolo izao Andriamanitra fa te hifantoka aminao zahay te hankamamo ny fanatrehanao zay Jesosy te hankatsiro ny ao aminao zay Jehovandriamanitra te hiona aminao zay Jesosy anao ny voninahitra mandrakizay Andriamanitra mety izenao anatrika amin'izao fotoana izao mety izenao anatrika amin'ny tokantrano tsirairay avy amin'ity androany ity any anatin'ny tokantrano any Jesosy amin'izao fotoana izao misy fiderana any o Jesosy malalo manatrehanay tsirairay avy ianao aoka ny voninahitra ao no iseho aoka ny voninahitra ao no isandatra Jehovandriamanitra eto amin'izao fotoana izao Jesosy malalo aleloia misaotra Jesosy no ataontsika izany androany ny fanatrehanao tompony ilaiko arenako ambony indrindra aleloia Kuchapa itu indah di tanah
Kikasikahitura Fateaitana Siandiana Itena Mitu Ambaru Nifu Ifandaya Mitu Sianatantana Ifanateana Tukonu ilaju Arena kwangu ninji Nisandina Pinatikan tirana Ka Nifkavana Fikavana Tiai Firana Fatima Uvanara Fatima China Sereta Mumba Suri Sare Tambe Tiada Nina Efayena Ifanateana Tukonu ilaju Arina kwangu ninji Efayena Ekamayana Inakwayana Ifanateana Tukonu ilaju Arina kwangu ninji Efayena Ekamayana Inakwayana Haleluya. Afaka mahita ny fanatrehanao zay Andriamanitra tao anatin'ity sabata ity. Izany ny volamena. Tsy mba volamena avy any ambanin'ny tany Andriamanitra, fa volamena avy any an-danitra. Tsy takabidy, tsy voavidy ny vola makarena kelinay izay taratasy mora loso mora levina eto amin'ity tany ity Jehovah. Ny fanatrehanao Jehovah Andriamanitra. Misaotra anao zay efa mba afaka misitraka an'izany zay androany. Faly ny fonay Jesosy, afaka manana fanatrehana Andriamanitra ny lanitra Jehovah Andriamanitra.
Ranao zay fa tamin'ny herinandro iny tena tsy nitsahatra angeny masonao nijery anay Andriamanitra. Tsy nitsahatra Andriamanitra. Anaty mbola maniraka ny anjelinao azy ianao hitombo manodidina anay Jehova. Mbola zahay nijery anao amin'izany Andriamanitra. Angamo Andriamanitra ireo anjely ireo mila rahanao maso. Angamo Andriamanitra ireo anjely ireo afaka notafitohana amin'ny vato. Angamo Andriamanitra ireo anjely ireo manam-pahavalo. Tsy Jehova Andriamanitra. Ny fahavalon'ireo ange Andriamanitra efa nilavo. Efa nisy ady tao an-danitra tao. Niady Mikaela sy ny anjely niady tamin'ilay dragona hoy ny tenin'Andriamanitra. Fa resy ilay dragona. Natsipy tety an-tany satria resy ilay dragona. Efa tsy manana ady tsony ny anjely. Tsy mila jerijerena tsony ny anjely. Tsy mila rahana maso tsony reo. Tsy manam-pahavalo tsony reo. Fa ny fahavalon'ireo efa lavo, efa resy, efa midaraboka ary midaraboka mandrakizay. Fa izahay Andriamanitra no mbola manam-pahavalo. Izahay Andriamanitra no mbola mety solafaka. Izahay Andriamanitra no mbola mety tafitohana. Mbola mety misy zava-manjoa. Satria misy fahavalo isan'andro. Na mivoaka izay na miditra. Eny amin'ny rivotra ny fahavalonay. Te andavo anay, te hamotraka anay Andriamanitra. Ary ny nofonay mihitsy ny tiany tafihana satria ny nofonay ny fahavalonao. Satria ny nofonay ny fahavalon'ny fananay. Dia tiany tafihana isan'andro Jehova. Fa misaotra anao izay. Fa marina ny teninao. Fa fanahy maherin'ny ao anatinay Andriamanitra. Tsy fanahy osa Jehova nomenao anay. Fa mbola fanahy mahery. Dia ny fanahy mahery tao anatin'ireo anjely izay niady tao an-danitra tao ihany. Ka nampandresenao. Mbola ino koa ny fanahy nomenao anay. Mbola mahatafajoro anay hatramin'ity androany ity Jehova Andriamanitra. Satria Jesosy nijery anay ianao. Tsy navelanao irery izay Andriamanitra. Ny anjely mihitsy no nirahanao hitombo manodidina anay. Mamonjy anay, miaro anay amin'ny loza Jehova. Tsy namelanay irery izany ianao Andriamanitra. Sanatria aminao izany. Izay aza olombelona tsy namela rery ny zanakay Jehova Andriamanitra. Hoe avelanay ato fotsiny ny zanakay dia izay mandeha mivoaka ny trano. Nefa izay olombelona ratsy sady mpanota. Maika fa ianao Andriamanitra sady tsara amin'ny mpanao ny tsara. Andriamanitra ty zanaka mihoatra lavitra noho ny fitiavanay olombelona ny zanakay. Nahoana ny mamelanay irery? Tsy Andriamanitra. Tsy mamelanay irery ny Andriamanitra. Misaotra anao izay Jesosy. Fa niaraka taminay foana ianao. Nombanay mandrakariva tokoa ianao satria mbola tsy tonga ny fataperan'ny izao tontolo izao Andriamanitra. Anao ny tera. Ianao ny isaoranay eto androany. Aterinay anao avokoa ny fanatitra rehetra izay vokatry ny fonay. Izay rehetra takatry ny sainay. Aterinay eo anatrehanao Andriamanitra. Fa mendrika anao izany. Mpanota tsy mendrika. Fanota inao Andriamanitra. Mpanota tsy mendrika Jesosy. Fa nojeren'ny masonao. Haleluya. Misaotra Jehova Andriamanitra. Misaotra fa tsara ianao Jesosy. Haleluya. Amen. Hallelujah.
Sakapanay, zain sarkianay, amratray. Dititraditra, rindrarindrako, ndray azao, tsy mahatsiaro anao, na de zany aza, tsy mahafoiay anao. Fa faminapoatrany, no nasitrinao izany, manoina ny fo. Fasoavana fesilany, na de mitombonandro, azona isanandro, ka hoiao misaosanao izahay iray, fianao simbana ny fikay, mitera sy makalazanao, lehibe tokony falinaponao, miritry rehefa satria ianao le fitiavanao. Manomboky izao, toroy lalana amizay sitrakao, mendriky sarotra ny anaranao, zahay zanakao, zao de zao, anaraky anao. Fisotradatratsaina mafy, ny anaranao, rainay, lay afo, lay pahary. Fiatinandina zao, ikorirany zao, tontolo izao, ny anaranao. Misaotanao izahay iray, fianao simbana ny fikay, mitera sy makalazanao, lehibe falinaponao, miritry rehefa satria le fitiavanao. Misaotanao izahay iray, fianao simbana ny fikay, mitera sy makalazanao, lehibe tokony falinaponao, miritry rehefa satria le fitiavanao. Hallelujah. Endrika terainy. Hallelujah. Na dia ny fitiavan'Andriamanitra fotsiny aza raha na dia efa mendrika ho teraina mandrakizay ireny narany. Fa Andriamanitra tsy tia fotsiny amin'izao ry havana malala. Fa Andriamanitra sady tia mamonjy no miaro no mitantana no mitahy. Hallelujah. Voalaza ny Davida tao anatin'ny salamony ry havana, manasitrana ny aretiny rehetra, mamoky ny vavany, manositra diloilo ny lohany, mamelatra latabatra eo anoloany hoe maso ny fahavalony, manao ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainany ry havana malala, manadio azy, mamela ny elony, mananatra azy, manitsy azy. Hallelujah. Isaorantsika n'Andriamanitra na dia ny fanitsiny antsika azy.
Isaorantsika azy na dia ny fibetesany antsika azy fa fitiavany izany ry havana malala, fitiavany izany. Betsaka ny olona rehefa bedy, ny ankizy rehefa bedy ny ray aman-dreny dia tezitra izy, tezitra ny ankizy dia mieritreritra fa tsy tia azy ny ray aman-dreny. Mandra-pahatonga ny fotoana anankiray ahatsapany, anaovany fahadisoana, eo izy vao mahita hoe aika fitiavany anahy, aika izaho tia ny neny, aika izaho tia ny dada. Hitako eo izy nananatra anahy tamin'ity zavatra ity, fa fantatra ankehitriny fa tsy mahasoa aho. Fa na dia ny fananaran'Andriamanitra antsika azy dia isaoran'Andriamanitra. Afaka mba mideran'Andriamanitra ve ianao androany? Hiteny hoe misaotra Andriamanitra fa nanarinao aho, misaotra Andriamanitra fa nahitsinao aho satria tianao aho, misaotra fa nasehonao tamiko fa zanakao aho, dia nahitsinao tsy navelanao nany, tsy navelanao latsaka tany andavaky ny fahaverezan'Andriamanitra. Misaotranao, misaotra na dia narary tamiko aza dia nanaiky tokoa, nahitsinao Andriamanitra. Misaotra Andriamanitra, misaotra ny amin'ny zavatra rehetra tsy eo, fa Andriamanitra tena tsara eo amin'ny fiainanay io. Izany angeriavana ao anatin'ny fahatsaran'Andriamanitra daholo angeriavana izany. Raha ray aman-dreny tsara ry havana malala dia ray aman-dreny mananatra ny zanany. Ny ray aman-dreny tsara dia ny ray aman-dreny tsy mitsitsorotsakazo fa miteny ny zanany, mikapoka mihitsy ilay azo atao, manitsy ny zanany. Fa izany rehetrarehetra izany ao anatin'ny fahatsaran'Andriamanitra daholo izany. Hoy izy ny olona hoe izaho kapohan'Andriamanitra, manontany tena ny hoe fa maninona Andriamanitra ny kapohanao? Ngaza dia tena izany tena ratsy eto amin'ity tany ity, tia ianao no tena tian'Andriamanitra ry havana malala. Ao anatin'ny fahatsaran'Andriamanitra izany, anatin'ny fahalebiazany ireny rehetrarehetra ireny. Isaorantsika azy daholo ireny fa mahasoa antsika ireny. Andriamanitra lehibe ny Andriamantsika, Andriamanitra mahagaga ny Andriamantsika ry havana, Andriamanitra tena tsy takatry ny saina ny Andriamantsika ry havana malala. Haleluia. Antsika hitera azy amin'izao fotoana izao, hitentsika hoe tsisy lehibe noho ny Andriamantsika. Amen Jesosy, tsisy lehibe noho ny Andriamantsika. Amen. Haleluia. Andriamanitra ny fahagagana, izy Andriamanitra ny famantarana, ny fahagagana ary ny fahatsarana rehetra. Andriamanitra ny fahagagana. tsisy lehibe noho ny Andriamantsika. Ny Andriamanitsy vitan'izay Tsy hay atao. tsy hay atao. Amen Jesosy. Miresaka amin'ny kintana mandidy tafio-drivotra. Ny Andriamanitsy tsy misy, tsisy maheno ny Andriamanitsy. Resatotra Afany upanes, afany upandresy, izy reria lumitsabuni marasy. Ny Andriamanitsy tsy misy, Andriamanitsy ny fahagagana, izaizano pasatana. Andriamanitsy ny fahagagana, any matezana sangana. Andriamanitsy ny fahagagana, efaby nombony zanaka. Fahagagana tagnanarany Jesosy. Tsisy lehibe noho ny Andriamantsika. Ny Andriamantsika dia Andriamanitra ny tsy hay atao. Miresaka midintana, mandidy tafio-drivotra. Ny Andriamanitsy tsy misy, tsisy maheno ny Andriamantsika.
ahafahany mpandresy Mandriamanitsika tsy miova maly sy anio ary mandrakizay nosokafa ny ranomasina mena nafany Mosesy ny vahoaka ny Israely tao amin'ny fanandevozany Farao nafany Daniela tao an-davaky ny liona nafany Sadraka sy Mesaka ry Abednego tao amin'ny laforo ny rehadrafo nafany Josua tamin'ny androtanana manga ny Jeriko ny marina dia mandeha amin'ny finoana noho izany amin'ny finoana raiso fandesenao fikasany tompo raiso ny fitahina sy fakavahana Mena Jesosy misaotra Jesosy malalo misaotra Andriamanitro misaotra ry Andriamanitro ny fahagaganao makasitraka teranao zay Jesosy mitera ny anaranao zay mbola milaza foana zay Andriamanitra mandraky ty androany ary mandrakizay dia Andriamanitra ny fahagagana ianao Andriamanitra fahagagana nge Jesosy zao iainana izao fahagagana zao mba hoe zay tonga mafantatra anao zao Jehovah Andriamanitra fahagagana zany Jesosy fahagagana zany satria nahoana satria Andriamanitra betsaka ny olona nahitanao Jesosy nahitanao maso ny fanerasera taminao niresaka taminao mihitsy azy Andriamanitra nositranonao mihitsy azy o Jesosy fa tsy nafantatra anao tsy nafantatra ny Mahandriamanitra anao tsy nafantatra ny fahagaganao tsy nafantatra ny fahalebiazanao hoe hatraizany herinao Andriamanitra fa na dia izany aza tompo zany ny fahagagana ho anay Andriamanitra nahoana no izahay no mafantatra nahoana no izahay no mba tonga eto anatrehanao androany Jesosy misaotra anao zay fa mba anisan'ireo olona vitsy izay nahafantatra anao misaotra Jesosy ampafantarinao anay ny momba anao fahagagana zany Andriamanitra zay nge Andriamanitra vao tamin'ny taona firy niteraka fa ianao efa oviana nisy Jehovah fa mbola mba fantatra ihany ny momba anao haleluya misaotra Jesosy fahagagana amin'ny fiainanay izany ary tsy misy fahagagana lehibe noho izany eo amin'ny fiainanay Andriamanitra dia izay nahafantatra anao misaotra anao zay Jesosy tery zao am-pelatananao zay tsy ariary moeto-po mahay mideranao isan'andro manandratra anao isaintsaina zany fahalebiazanao zany Jesosy fa ninona zavatra mitranga eo amin'ny fiainanay dia zany foana anao anatin'ny fonay misaotra anao ny amin'ny alasitranao ny aretina Jesosy za eto mideranao manokana ato anatin'ny ty misandrata ity ny alasitrananao ny anadahako izay niditra hopitaly nodidiana fo nefa Jesosy dia sitranao mivoaka hopitaly nivoaka atao somatsara velona somatsara Jesosy vita tanteraka ny opération natao taminy Jesosy malalo miteranao azy satria fantatro fa fahagagana fiaminao zany hiterako anao eto zany Jesosy
hanomezako voninahitra anao isorako anao satria nentina ambavaka izy ary fantatro fa zany tokananina fahany tafavoaka velona tao anatin'izany opération zany satria ny helinao ny tompony aina namindra fo ianao Andriamanitra nijery ianao Andriamanitra nitodika ianao Jehova misaotra anao anao ny voninahitra Jehova Andriamanitra dia raiko mandrakizay ny anaranao Jesosy dia raiko mandra-patapitry ny fofonaiko aleloia any an-danitra mbola hitohiteranao misaotra ny amin'ny olona rehetra zareo no fahagagana tamin'iny anemaniny betsaka ny nijory fahavolombelona Jesosy betsaka Jesosy ny nitery fa niakatra ny karama betsaka Jesosy no nitahinao tamin'ny lafim-piainana maro Andriamanitra misaotra anao eny Jesosy na dia mbola hitehirizanao an'ilay rahavavy anankiray izay miatrika ady mafy amin'izao fotoana izao amin'ny fanenjehana amin'ny fivavahana Jesosy tena hoe misaotra anao fa mbola tafajoro izy Andriamanitra na dia mandalo afo mamay Jesosy isaorako anao fa mbola tafajoro izy Jesosy misaotra fa ianao nanome azy hery Andriamanitra ianao manome azy tanjaka Jehova ianao no mijery azy Andriamanitra tsy afaka anao na inona amin'izay fa ianao no mitodika mijery azy Andriamanitra zany rehetrarehetra zany fahagagany avy aminao avokoa Jesosy firofiry ny olona tsy mandalo ady akory fa miverin-dalana fotsiny amin'izao Andriamanitra tsy misy zavatra lalovana akory fa miverin-dalana fotsiny mangatsika fotsiny tonga dia miala aminao fotsiny tsy misy ninina fa izy na dia mandalo ady mafy azy mbola mijoro Andriamanitra zany rehetra zany isaorako anao eto androany iterako anao eto amin'ity toerana ity hanomezako voninahitra anao ato anatin'ity misy andrata ity Jesosy zany fa fantatro fa fiazanao avokoa zany rehetra fiazanao mahagaga eo amin'ny fiainana tsirairay misaotra ny amin'ny fahasalamana mbola omenao anay ahafahanay manompo anao fa zany rehetra zany Jesosy avy aminao daholo zany ahoana moa ny ahafahanay manompo anao raha marary zay Jesosy raha marary mafy zay na eo amin'ny hôpitaly na eo am-pandriana ataonay ahoana ny hanompo anao ataonay ahoana nanao ny asanao Jehova Andriamanitra fa ninina rotoroto piainana iananay andavanandro ninina enjikenzika ataonay Jesosy mbola omenao anay ny hery sy ny tanjaka ny fahasalamana ahafahanay manao ny asanao isanandro Andriamanitra iterako anao daholo zany rehetrarehetra tsy ho takatry ny saiko Jesosy tsy ho voatanisako Andriamanitra fa izay mba takatry ny saiko ihany no lazaiko eto androany fa maro ka tsy tamiko isaina Jehova Andriamanitra ny soa nataonao Andriamanitra misaotra anao zay miteranao zay amin'ny fandalana andramoka izao zay mbola misy mandrakity ny androany mbola mitsangana tompo mbola mijoro Jehova Andriamanitra mbola afaka miteny mbola afaka mampahery o Jesosy mbola tsy tapaka mbola tsy foana fa mbola eto misaotra Jesosy anao ny voninahitra anao ny terany aja sy misaotra mandrakizay petrakay aminao ny toy ny fotoana rehetra eto ho voninahitra ny anaranao rery ihany any Andriamanitra atolotra anao ny fisaorana mandrakizay Jesosy amendrika anao indrindra zany misaotra tompo malalo haleluia amen zay ny fotoanantsika teto androany ry hapana malala hanao ira anankiray farantsika dia rahantsika n'Andriamanitra amin'ny fifaliana be mihitsy hiampitatsika makany amin'ny fandalana vavaka fiambinana dia misaotra anao nahafatra amin'ny farany dia tahiny Jesosy dao tsika rehetrarehetra samy mahery samy mifaly ato anatin'ity andro sabata ity fa eto mihitsy ny tena fotoam-pifaliana fangalana fafinaretana tianao Jesosy voninahitra an'Andriamanitra rery ihany haleluia amen God capitea katana mizalizana ndwana haleluya Lema Jehova meshka buterainde Yanana chiria miru meshka karasainde Lema Jehova meshka buterainde Yanana chiria miru meshka karasainde Lema Jehova meshka
Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho akirako. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy faraka amin'ny roapolo ny andininy faharoa. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina ny Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaina eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny sivy sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho akirako. Vavaka fiambenana. Vavaka
vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramaka Izaho Akiradio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramaka Izaho Akiradio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Alleluia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray rasina vamalala no ianona amintsika amin'izao fotoana izao dia faly be ny tenako miarabanao tonga soa matsara indray ato anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay raha fandarana Andramaka Izaho ny Akiradio ary ny mpikambana ato anatin'ny groupe izay maharesy. Dia manona fiadanana tompo amintsika tsirairay avy ary vity ny anjarany mampiponina isaorantsika azy ary dia hiditra amin'ny tapany faharoatsika rehefa somataka izao dia ny vavaka fiambenana izay raha nareo amin'ny tenako. Tany tompontsika menakavy maretatra amin'ny farany daholo randroano vao tongeto dia miarabanao manokana izay tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra. Dia artizanay de Madagasikara Ajaska Patitry Rolianis Manambotsoa Berthe Sava Niana Mahenso Ando Andry Antra Clarisse tahiny tompoko Daniela Lovlitina André Anjafiny Asina Berthe Sava Marie Hortensine nareo rehetra izay any ambony any, Asany Apôstôly Marie Jo Mario Elali, Zamina Kamaradin'i Jesosy, Erika Raka, Sandola, Angelina Diamant, Angèle Pagès, tonga sotsika rehetrarehetra, faly be mahita anareo, maharetatra amin'ny farany daholo isika tsirairay avy. Mialohan'ny zavatra rehetra aloha dia andaloantsika metraka ny fotoana eo am-pitantan'Andriamanitra dia ampandroso an'ny ranavavitsika Marie Jo, izy nitondratsika anatin'ny vavaka fanomboana androany. Dia andao aloha ampandrosoantsika izy mialohan'ny zavatra rehetra dia andao metraka ty fotoana ty eo am-pitantan'Andriamanitra isika tsirairay avy. Halleloia. Dia avy antsika hihaino hira, dia avy antsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra. Tany tompo ary Ranabavy Marie Jo hanao ny fitenenana. Makasitraka pasteur nanome fitenenana dia tahian Jesosy nareo mianakavy kely dia tahian Jesosy tsika rehetrarehetra mpanaraka vavaka fiambenana hiaraka hivavaka ary tsika. Ry Jehovah Andriamanitra rainay izay any an-danitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo ianao. Misaotra makasitraka anao satria mbola omenao indray fotoana ahafahanay hiaino ny teninao, ahafahanay miakohaka indray eo an-tongotrao Jesosy isaoranay anao izany satria tombonandro lehibe famindrapo izay havaozinao isa-maraina anay ny ahafahanay mbola manaraka an'izany ny fahavelomana ny hery ny tanjaka Jesosy dia tsapanay hoe famindraponao izany misaotra anao izay satria betsaka ny efa maty, betsaka ny marary mafy amin'izao fotoana izao Jesosy mety tsy afaka miaino intsony fa izay mbola menao fotoana dia isoranay sakasitrahanay anao izany, averinay ho anao voninahitra rehetra ny amin'ny fitantananao ny fiainanay nandritra ny tontolo andro izay tsisy loza nanjohanay fa teo ianao nanombanay teo ambany elatrao Jesosy makasitraka indrindra izay fa sambatra izay manana anao Jesosy malala androany mangataka famindrapo sy famelan-keloka avy aminao izay tsirairay avy reto tena hoe ifonanay izay rehetra fahapetimpetenana teo amin'ny fiainanay olombelona ihany izay Jesosy mpanompo tsy mahasoa ihany izay androany mangataka ny ranao tena hoe hanadioanay tsirairay avy dioviny any anatinay rehetrarehetra ny lafim-piainanay rehetrarehetra oka ny ranao ikoriana amin'izao fotoana izao Jesosy ho aminay tsirairay avy dia
androany mametraka feno eo am-pelatananao ny fotoana rehetrarehetra Jesosy, tena hoe ho feno fanatrehanao satria ny teninao dia marina foana hoe amin'ny fitoerana rehetra izay ampatsiarovana ny anarako dia eo ny tahiko anao, eo no anatonako anao, dia mino izay fa mitahana eto ianao, mino izay fa manatona anay tsirairay avy ianao amin'izao ora sy fotoana izao Jesosy dia isoranay anao sahady izany. Dia raha kofa mirahanao ny fitaovana rehetra ao fohy be Jesosy malala, raha kofa mirahanao ny connexion anay tsirairay avy mba tsy ho tapatapaka ihany koa ny live Jesosy fa tena hoe izotra somatsara, hosory ny tenin'ny vava ny mpanomponao tsirairay avy, tena teny izy fetraikany any anatin'ny fosy fanahinay ny teny izay ho zaraina aminay tsirairay avy eto Jesosy. Ny fanatrehana ratsy rehetra dia didiko sy roako amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy tompo sabata, tsy hanapahefana, tsy hanakery ao anatin'izao fotoana izao fa tena hoe ny rahanao Jesosy no andrakotra amin'ny fotoana rehetrarehetra dia ny tsirairay avy fanjo amin'ny alalan'izany teny izany azo hery ny reradreraka ho sitrana amin'ny marary atanjaka ny osa amin'ny alalan'izany teny izay hoentin'ny mpanomponao izany. Voninahitra ny ho anao rery ihany. Aleloia, amen. Aleloia, mankasitraka indrindra andranam-pavintsika Marijoa tao anatin'izay tenin'Andriamanitra izay vavaka fanomboana izay nentiny tamintsika teto izay. Andriamanitra manan-karem-pahasoavana ny maro fitianao mitombositra dia mitomboa fahasoavana hatrany hatrany fanomboana izay. Aleloia. Misaotra antsika rehetra koa mankasitraka azy, misaotra anareo ihany koa dia ara-baina rehetrarehetra izay tafiditra. Mario Elali efa nyteneniko teo, Kadaka tonga soa Angelina Diamant, Sandola Erika, Natalia Marie Charline, Koda Léonie Soameva, bon sabatsika mianakavy ara-baina andratra zao sabata mahafinaritra sy fahafinaritana izao. Antra Clarisse miarandre malala Tizana de Madagasikara, Fabiola Zanakandapa, Niana Maheno Soa, bon sabatsika mianakavy, Marie Angela, Angelina Rodriguez, tonga soa Tsiry Amboaramiel, Vergelina Artisanat de Madagasikara, Koda Léonie, Aimé Manambotsoa, Alléluia. Arazana zo Sylvie, Geneviève André Mananjara, Kadaka Malala, Lovlitina, Rantalia Marie Charline, Rolia Nisha, efa nalapaiko teo, Arazana zo Sylvie, tahiny tompo daholo sika mianakavy. Dia Alléluia, tahiny tompo Zoky Jackie Sylvia, Raty Arson, tonga soa, Niana Maheno Soa, Angelina Diamant, tahiny tompo daholo sika rehetrarehetra. Halleluia. Falibe mahita anareo dia maharetatra amin'ny farany daholo ry havana. Izay mba hafatra aty aminay hoe mareta hatramin'ny farany daholo isika rehetrarehetra. Halleluia. Mialohan'ny zavatra rehetra, andaorintsika hivavaka, andaorintsika hienohira. Dia hienohiritsika Eliana Miariniana tonga soa ihany koa, Itody Raolsoa tonga soa. Arabaina aloha tsika rehetra nandratran'ity voalohan'ny volana Marsy ity. Halleluia. Ho tao mpahombiazana, tao tena ho tao mpisandratana, ho vola mpisandratana anao any ty volana ity ry havana malala. Za mirary soanao, tena mampitahiana sy fahasoavana, fahasalamana, hery tanjaka ara-panahy, ara-batana men'Andriamanitra anao. Ho tafian'Andriamanitra ny voninahiny ianao amin'ity volana Marsy ity, tena hoe hiavaka eo aminao. Tadidio fa ty volana Marsy ity vetivety kely ty tapitra, ny antony dia izao afaka 20 andro sika. Halleluia. Afaka 20 andro sika ry havana, zany hoe roa tokom-bolana androany dia hiatrika ny Pasika isika. Halleluia. Ohatra izao tsika efa avy mandray fanasan'ny tompo amin'io, efa alobavaka tsika ohatra izao amin'ny afaka roa tokom-bolana zany tsika. Mety hisy fitombavaka live ihany angambany, misy toriteny fa nefa mbola tsy sura tsara, fa ny azo antoka aloha dia anaty Zoom isika dia efa ao daholo. Ianareo izay akoatran'ny groupe izay maharesy izay efa d'office ao anatin'ny appel na Zoom, raha misy aminareo maniry hiara hitandrina Pasika aminay eto amin'ny fandaharan-dramoka izao. Pasika ara-baiboly io, Pasika ny Jiosy,
pasika ara-baiboly io ataontsika amin'ny 22 mars ny aliny 22 mars io a dia manasanareo mandefasa MP amiko a dia andefasana liana Zoom nareo amin'io dia ao anaty Zoom tsika miara manao pasika tadidio fa tena zava-dehibe tena nisan'ny fety ngeza be izay tandremantsika manata zao fahamarina zao zany pasika sy pentecoste zany zavana malala zafady alleluia ka dia manentana anao misy moa aminareo avy aty atokantranonay tahaka ny fanaotsika isa-taona dia misokatra ho anareo ny tokantranonay efa mivonina andray anareo izay mianaka kely ny any angatahana aminareo dia zao mba miteninareo a farafatarany amin'ny tapabolan'androany amin'ny le 15 zany nareo a mba farafatarany miteny izay miteny aminay izay ho avy mba afaka hitany anisan'ny olona izay ho tonga satria mila fiomanana kely ny fandraisana anareo hoe firy nareo satria ny zomatsika zany atony alina ny sabatsika miara-manao sabata izay ody ny sabata vita fitoam-bavaka mody izay mbola hijanona fa niaritsakafo ny lahady atoandro dia afaka mijanona ihany koa lahaditsika tena fisakafoanana tena firavoravona tsy misy ohatr'izany amin'io a halleloia mbola ampideranan'Andriamanitra daholo zany a dia manasanareo aza misalasala tonga aty aminay nareo tsy misy ninona vesatra ho anareo mihitsy tsisy vidim-pidirana tsisy fanatitra tsisy cotisation ny frais-anao atao izay mahatonga azy aty a dia atytsika mahita azy halleloia fa zava-dehibe ny fitandremana pasika ry havana malala zava-dehibe pasika fandresena ary fandalovan'Andriamanitra ny pasika ary tsika moa amin'io a dia hiezaka isy programme tsika mandritry ny herinandro milohan'ny pasika hiainantsika izany pasika izany iverina hitany mivady anao dio indray nareo a toritenin'olon-droa a halleloia dia ao anatin'ny fankalazantsika ny pasika daholo zany hiainantsika tena hiainantsika izany hoe tontolo ny pasika izany halleloia ka dia manasanareo a tsy maintsy atao izay fanentana an'izay satria zava-dehibe loatra io andro io a dia matoky siminy fa sady ho avy nareo no matoky siminy fa tena hiaina raha mbola tsy nataonao zany nitandrina pasika ara-baiboly zany mety hatramin'izay ianao rehefa pasika dia mahamaika anao le lundi de Pâques iny hoe andeha hitsangatsangana ny amatsy zany taloha nanamarika ny pasika Pâques sy Pentecôte a dia le lundi iny tena hoe andeha hitsangatsangana fa ho hitanao hoe ohatrany ahoana zany hiaina tena hiaina zany hoe pasika ara-baiboly araka nanafaran'i Jesosy atsika hoe ho tsarovany zany dia manasanao halleloia zay zany a miteny melo fotsiny nareo a farafatarany amin'ny le 15 nareo no miteny mandefa MP amiko rado akiradio a na mampionona akiradio a hoe zay ho avy zaho avy a olona firy halleloia zaho avy a olona zao halleloia fa zava-dehibe aminay izay a amin'io koa dia miezaka tsika rehetrarehetra mboana ny programme mba tsisy hoe amin'ny 9 alina na amin'ny 10 alina vao tsy hainany eny amin'ny gara fa amin'ny 9 tsika eo farafatarany efa samy miato trano idina ny trano ohatrany tamin'ny tandreman'ny olona pasika mihitsy a midy ny trano halleloia dia sy ny raha ny zanak'ondry ny tolam-baravarana sy ny tatao-baravarana iny moa zany tsy manao an'izany akorytsika fa tiako teny hoe mirindrina ny trano a mifantoka tsara ny foamam-panahintsika miomana ny pasika dia tonga dia manao pasika isika hatramin'ny alim-bavaka ny amin'ny 2 maraina any tsika matory fondra itsika amin'ny maraina dia efa mitandrina ny sabata dia za miteny hoe le tsy tonga ianao le tsy tonga mety mampalahelo fa afinaritra ny fotoanantsika tahiny tompo a isika menakavy ohatsika enira atolotra manokana antsika rehetra tirity a dia hitsavatra ny amin'ny tenin'Andriamanitra za ihany moa nitondra ny tenin'Andriamanitra amintsika eto androany ifampahiretontsika no avy andalo apidintsika ny hira dia minofinaritra torery tsika tsirairay avy a amen
dia marakani tiangnya militukia sanitanan di maeri ditahannya amin dalam desa manusia aku maranuna sinung sabe sia tahu coba ewatanani Halleluia, soran'Andriamanitra izany hira izany. Mahafinaritra be ilay hira, tantana ny dianao koa ny Andriamanitra, tantananao amin'ny tanana kavanan'ny fahamarinany Andriamanitra rarasana vavy malala. Halleluia.
Aleloia, makasitraka indrindra ny linanina ny ohatra voalohany teo na dia tsy nentanina ary dia efa nisoratany ao ny fijona vavolombelona. Aleloia izy dia raha ina Jesosy fa tsy niasa androany fa mba afaka nakaina sy niaraka ny alavolony tamin'ny zanako. Misy saotra Jesosy malala, saotra ny lina. Aleloia, tsy miasa izy fa miakatra ny karama, aza dino. Aleloia, tahiny tompo ny tompoko Daniela ty zanany Madagasikara miny somatoky kirolianis tahiny tompo daholo sika rehetrarehetra. Zaho koa hijery vavolombelona. Ny aleo fijona vavolombelona dia zao omaly ary aho ny tampanaona fandarina teto izy nareo. Tena narary be mihitsy ny tentako, narary. Tsy afaka ny telon-drora koa raha maly ary amin'ny prova fandarina maly iny, tena narary ny tentako. Narary mafy mihitsy ny tentako dia Jesosy vita ny fandarana. Nareo natory za nametra tanana tamin'ny tenako teto Jesosy sy trano aho Jesosy tsy tia any amin'ny dokotera, tsy tia olany andro any amin'ny dokotera. Jesosy dia ametrahako tanana ny tentako. Dia lasa nanao letara hoe kararakara mitsira tamin'ny rano mamay mafana. Dia andeha atory aho mbola somary telon-drora mbola somary manaikitra. Dia ny foa tamin'ay mbola somary nisy kely. Aleloia, fa zao hitanao zao, aleloia, na kely ohatry ny tsindrona mpanjaitra ary tsy misy tsony, sitra tsy marary tsony ny tendaka. Aleloia, ny aza ny fijona vavolombelona dia miampy ny fijona vavolombelona angeza be. Dia efa teneny mampirina teo ihany teo fa za moa teo ihany fa atao ambadika tao fa ny anadahany mampirina dia nyteneniko anareo maly hoe hiatrika fandidiana androany, hiatrika fandidiana, hiatrika opération ana fo. Tokony natao malina izy fa mbola nahemotra dia niemotra androany maraina, mbola afaka mivavaka malina. Somary marina fa matoky an'Andriamanitra fa somary teo ihany ny fitentenana. Za koa zany mba hizara leta ty amiko rehefa atsapako tamin'ilay zavatra rehefa nijoro mampirina vavolombelona teo ilay izy. Fa tena teneniko anareo na dia manam-pinoana ary ianao misy fitentenana kerana hoe Jesosy ahoana mba tahio izy Jesosy. Dia nisy fotoana izay mivady tamin'ny tena andro teny hanokana andro anankiray ndao mba tsy handisy fandarina fa andaontsika manokana fotoana iray andray alina ohatr' izao zany hivavaka ho an'io anadahany mampirina sy izao dahako io zany. Fa tsy mora zany hoe didina kitihana zany ny foany Madagasikara. Dia efa netretra alao asiny ihany ny fandarina fa maro ny olona mba mila fampahirezana eo dia anao andao tsiny ihany ny fandarana. Fa tamin'ny alina kosa rehefa avy nanao fandarina dia mbola nivavaka. Hoy aho hoe matoa mbola tsy natao androany Jesosy io antsoina omaly zany dia mbola tiana hivavaka kokoa indray ianao. Dia vavaka fo ihany nataoko maly alina Jesosy io. Zao mba teneniko Jesosy maro mba olona entina mbavaka eto Jesosy tena tahinao ao ny sitrana amin'ny aretinao mivany olona fa androanao ny havanay Jesosy mba jereo koa izy androany. Zay ihany mba afaka nataoko matoky anao zay vita ny tamin'ny maraina. Tonga ny maraina fa mpiantso kely dia nivavaka isan'andro nentina mbavaka, atsoina amin'ny telefona dia vavaka, efa hiditra anaty bloky mihitsy any koa mbola nivavaka. Aleloia, vita tamin'ny atoandro mitsotsotra kely eo ny après-midi. Tonga ny message vita somatsara. Tonga dia izy mihitsy mandray telefona efa miresaka. Aleloia, tsara nge tompo ry havana. Za tena teneniko anao mihitsy fa lehibe ny Andriamanitsika ary tena tahin'ny tompo ny havantsika no itsika. Ka za zany dia tsy maintsy manjoro vavolombelona amin'izay koa satria zavatra tena sapako hoe tena ngeza-be nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainako androany tamin'ny fiainanay androany izany zavatra izany. Man'Andriamanitra ny voninahitra fa tsara ny Andriamanitsika ary tsy mahafaty antoka ny mivavaka ry havana. Ary na dia ny havantsika ary mahita misitraka ny fahasoavan'Andriamanitra rehefa tsika no mivavaka. Aleloia, minoa an'i Jesosy Kristy tompo dia hovonjeny ianao sy ny ankonanao ny tenan'Andriamanitra. Aleloia, dia raiko Jesosy izy iaina ary mankasitraka ny pastera ny tondram-bavaka manokana sy isika rehetra ny fandrimbona ny tondram-bavaka amin'ny nankely fa voaka ny hopitaly somatsara androany. Aleloia, tehaka ho an'i Jesosy. Io zaza io koa dia efa narary mafy tany amin'ny hopitaly ny zazakely sepotra vao miala 3 minitra ny oxygène dia tonga dia sepotra mangana ilay zaza ary zaza roa ny iray chambre taminy dia maty.
nentina mibavaka teto tamin'ny tapapolo any sabata zany olona zany zaza izany sa tamin'ny sabata sy dito tamin'ny sabata tenga mitsika nisy le fitondrana mibavaka faobe iny a halleloia avoaka ao hopitaly lehibe Jehova tsara be zany a de ho salama tsara foana am'izay any iny zaza iana tena ndrahan Jesosy andrakitra izay zaza any Madagasikara zay zo tontolo androko androany a de nilama be zany ampiasana mora ny asa tao de vita soma tsara sady nahazo volana vaovao mbola vaobe isaominan Jesosy misaotra ny tojo ny joro vavolombelona halleloia lovritina mbola sanarabeko teo tahiny tompo azo ny vevan'andriamananjara tahiny Jesosy halleloia misaotra tsika menakavy mahafinaritra fijona vavolombelona misaotra anareo zay ny joro vavolombelona rehetra fa Andriamanitra manakrepasaminany a hamaly fitianareo a tahiny tompo ary misaotra any kely ary a fa dia anomboka ny tokotenitsika ten'Andriamanitra zay hojerentsika ny famparezintsika anao dia ao amin'ny bokin'ny Matio toko 10 halleloia okaloha mbola misy fijona so tenako le verset avy ao maka ny fijona vavolombelona nareo Matio toko 10 a ka ny andininy 2:30 ka hatramin'ny 7:30 Matio toko 10 a ka andininy 2:30 ka hatramin'ny 7:30 no vakintsika androany andresantsika fampaherezana halleloia izy iama 12 minutes izy 12 minutes dia tonga nitsingeritaona naterahany mamako halleloia 2 mars tovy anniversaire amin'ny anabaviko zany fa ny anabaviko vavievinay koa 2 mars anniversaire halleloia nafinaritra be izy fe fifaliana ny tontolo andro ahita avy ty tamin'ny fianakavian'ny patron sady vita soma tsara androany ny fivahiniananay makasitraka iama amin'ny fijona vavolombelona zako tsika vita raivo de nibavaka ho an'io anada no didina fo de no maraina alohan'ny andeha hiasa kosa mbola mivavaka ho azy ady mijoro vavolombelona kosa fa mamako de didina amin'ny masony venany amin'ny dokotera tsy mila mididy indray le avako ny raha vavony be koa sitrana ivoaka hopitaly rapitsy halleloia saotranao aloha nivavaka ho an'ny havanay a nambinina Andriamanitra maly fitianao halleloia zava-dehibe zany a makasitraka fa tena zava-dehibe zany ary makasika fobe any ambadika any misy olona tena mivavaka matsiaro mivavaka ho an'izany olona zany a misaotra nambinina de tahiny tompo halleloia sarindra naindro tahiny Jesosy za anio zany nanosika poketra 5 carton be zanako mira fiderana maraka fa vitako izy de raina Jesosy anampiery halleloia mahafitratra mandroso tsara zany asa zany ry Angelina Diamant aneo fa tokony manao peinturan'ny trano naika andoko trano zany ny patron rapiso maraina de nalahelo be ahoana nefa ny sabata rapiso nefa vedavina sa tokony atao amin'ny famondrana entana sy sisa de voninahitra ho an'Andriamanitra rery any fa nateky indray ny andro fa amilay indindre manao azy fa alibe za halleloia makasitraka anamby fampilasana kadapa isika tahiny Jesosy mahafinaritra daholo zany ry havana halleloia fa sitrana mamany soa meva tsara daholo zany fijona vavolombelona zany saotran'Andriamanitra lehibe naratra ny volana vaovaoka de nitantana de tavavena somatsara atampiasana ho an'i Jesosy ny voninahitra ny fandona tamin'ny riram-baravarana ilay zavikelyko androany ankona mihitsy izy fa sady mivavaka ny nametraka gilasy tamin'ny tareha de niala le voto sy mangana avy eo halleloia be mihitsy zany arahabaina amin'ny Charline tsisy fa fiteny famaly de nareo mivavaka ao ny de fotoan'izao merci nambinina makasitraka tahiny Jesosy ianao tsarovako manokana ambavaka koa ianao satria mahatsiaro anay ambavaka misaotra indrindra tahiny Jesosy lasa arytsika zay lasa amizay arytsika vadiko amizay ary ny tenin'Andriamanitra Matio toko 10 andininy 2:30 amin'ny anaran'i Jesosy
ary amin'izany nazovina naika eo anatrehan'ny olona dia ikeko kosa izy eo anatrehan'ny raiko izay ny an-danitra fa nazovina nda eo anatrehan'ny olona dia ho lavo kosa izy eo anatrehan'ny raiko izay ny an-danitra ary aza ataonareo fa tonga hitondra fiadanana ambonin'ny tany a tsy tonga hitondra fiadanana fa sambatra fa tonga ampirafin'ny olona ampifandrafin'ny olona am'rainy ary ny zanaka vavy am'reniny ary vonaty vavy amin'ny rafozany vavy ary ny ankohonan'ny olona ihany no fahavalony izay ty raina reny mihoatra noho ny fitiavany a dia tsy mendrika ho ahy ary zay ty ny zanany lala ny zanany vavy mihoatra noho ny fitiavany a dia tsy mendrika ho ahy ary zay tsy mitondra ny azo fijaliany ka tsy manaraka dia tsy mendrika ho ahy izay mamonjy ny ainy no amery azy ary zay mamery ny ainy no ny amiko dia azo azy. Halleloia, amen. Manaitra ty teny anankiray ity io andiny 7:30 manaitra io tenin'i Jesosy io ary tsy azoko mihitsy io taloha ozy izy le teny hoe amin'ny andininy 7:30 ary aza ataonareo fa tonga hitondra fiadanana ambony tany a ahoana ary zany nefa ny Jesosy any amin'ny Jaona 14 any amin'ny Jaona 14:27 any na 14:21 Jaona 14:27 any Jesosy miteny mihitsy hoe fiadanana no avelako anareo fiadanako no omeko anareo ahoana ary zany Jesosy nefa eto Jesosy teny aza ataonareo hoe fa tonga hitondra fiadanana ambonin'ny tany izy any mahazo an'izany zavatra tenenin' Jesosy zany mitondra fiadanana ary Jesosy tsy mitondra fiadanana izy mba manana sosikevitra nazavana an'izany a fehizanteny ray fotsiny Jesosy ny teny amin'ny Jaona 14 fiadanana no omeko ndray jeretsika Jaona 14:27 nge jeretsika fiadanana no avelako anareo ny fiadanako no omeko anareo tsy taka ny fanomean'izao tontolo izao no fanomeko anareo aza malelo na matahotra ny fonareo eo izy miteny fiadanana no avelako anareo ny fiadanako no omeko anareo dia ary indray izy miteny hoe sao dia verinareo fa sao dia ataonareo fa hitondra fiadanana fa maninona ary inona ary zao no dikan'izany ndry tehaka ho anina ambinitso makirinina tonga dia voavary makirinina le izy izay indrindra le izy ny anankiray ao anaty Jesosy samy manome atsika fiadanana ary tsika manana fiadanana manoloana ny zavatra rehetra. Halleloia, halleloia. Mitondra fiadanana izy fa kosa tsy fiadanana ho an'ny olona izay ty zavatra famendramendrana izy vovalinareo daholo le izy satria misy soafoana velany amintsika. Halleloia, misaotra anareo. Tsy mitondra fiadanana ho an'ny rehetra izy fa ho azy mino azy rehery. Mitondra fiadanana Jesosy fa tsy ny fiadanana zao tontolo zao. Halleloia. Misaotra anareo na ny nanoratra rehetrarehetra nandray anjara, mahafinaritra be mihitsy fandraisana anjara. Halleloia. Fa to dia mahafehy anazy dia ny tenin-drana vavy-makirina voalohany teo. Zao zany isika nomeny Jesosy fiadanana atao anatintsika. Dia fiadanana navelan'i Jesosy io mahatonga antsika manam-piadanana manoloana ny korotana isan-karazany, manoloana ny zavatra rehetra lalovantsika dia manam-piadanana antsika. Mety mihazakazaka tsika fa manam-piadanana. Mety mikoropaka manao zavatra aingana antsika fa manam-piadanana. Halleloia. Manoloana ny ady manam-piadanana, manoloana ny zavatra mampitetaina manam-piadanana, manoloana ny aretina manam-piadanana. Halleloia. Zany hoe le fiadanana atao anatintsika le fiadanan'i Jesosy. Fa zany kosa tsy midika hoe hitondra fiadanana eto ambonin'ny tany Jesosy hoe vao tonga dia mizarazara eny Jesosy ohatry daholo ny fiadanana. Tsy izay. Fa ny tena eto amin'ity zao tontolo zao ity indray izay iainantsika dia misy korotana eo. Aza ataonareo fa tonga hitondra fiadanana ambonin'ny tany eo izy
tsy tondra fiadanana ao fa sabatra vatanatsika efa sabatra efa fiadanana fa eo amin'ny tontolontsika amin'izay tsy misy fiadanana fa misy sabatra misy fifanandrinana misy ady. Inona le ady atrehana? Inona le ady misy le tsy mety mampisy fiadanana, le tsy mety misy fiadanana io ady io fa tsy mety mitsahatra io ady io dia izao 9:30 fa tonga ao izy Jesosy ampifandrafy olona amin'ny rainy ary zanaka vavy amin'ny reniny ary vinato vavy amin'ny rafozany vavy ary ny ankonan'ny olona ihany no fahavalony. Fa maninona no mifandrafy ny olona no ny fiavian'i Jesosy. Ary raha misy olona anankiray mandray an' Jesosy eo amin'ny fianakaviana, Jesosy zany no antony na tonga ilay fifandrafiana. Raha misy olona ray ao amin'ny ankonana ao amin'ny fianakaviana mitsangana anaty fifandrafiana, zany reto zany miteny aminareo fa manomboka zao ary havana dia misoso toaka aho. Manomboka misoso toaka za hitanareo io. Ny sigara koa moa efa ela no natao ka dia mangatatsotra aminareo zany fa hisotro toaka aho. Nisy fianakaviana ve nitsangana ka nitomany natezitra tamin'ny olona io na nitazona ny olona io na nitory ny olona io hoe tsy avelanay misotro toaka zany ianao, ninona ataonao na inona ataonao, hoe sorona tsoisa amin'ny fianakaviana tsony ianao fa hay ianao zany hisotro toaka. Mbola tsy fahitan'izany aloha matetika. Ary eo anivon'ny fianakaviana raha mahitinareo tsy maintsy misy olona ray farafaratsiny ao amin'ny fianakaviana, tsy maintsy misy izay olona izay mamimamy lava izay izy, bebe gafy izay izy, tsy fony fianakaviana iny. Ary raha vao tsy eo iny mangina ny fivoriam-pianakaviana. Raha vao tsy misy an'le adiady kely entiny iny, le adaladalana kely ataony, le mihirahira kely ao anaty anina dia manao adaladala kely mamimamy eo, ohatrany tsisy fivoriam-pianakaviana raha tsy teo ary tsy fony fianakaviana. Ary raha iny kitikitia tsy maintsy misy foana fianakaviana mijoro miaro an'iny. Fa raha zao indray ary anaty fivoriam-pianakaviana dia malaisa fitenenana nareo dia tena hoe za ry havana nandray an' Jesosy ahako. Manomboka androany tsy ho hitanareo anao kitaradala izany intsony ahako. Manomboka androany mangatatsotra aminareo fa za naradian' Jesosy, tsy hanao zavatra ratsy intsony aho, tsy sotrosotro intsony aho, tsy fokafoka intsony aho, fa tena andeha amin'ny fahamarinana ry havana. Ka eto dia milaza aminareo fa ny zavatra rehetra izay voalaza ao amin'ny Baiboly dia ho arahako atsakasy andavana. Mialatsiny aminareo fa rehefa sabotsy tsy ho hitanareo intsony fa andeha hivavaka ry havana. Hatreo fotsiny aloha dia efa raharaha. Hitanareo amin'izay mahatonga ilay fifandrafiana tsy toaka na sigara fa ozy izy Jesosy. Aza ataonareo fa tonga hitondra fiadanana ambonin'ny tany aho. Ny fiadanana efa ao anatintsika fa ny fahatongavan'i Jesosy eo amin'ny fiainan'olona ray mampifandrafy anazy amin'ny fianakaviana. Izany efa zavatra efa voasoratra izany. Ary ny ady amin'ny fianakaviana amin'ny fivavahana dehibe lavitra noho ny ady amin'ny fianakaviana noho ny fiainana hoe fantatry ny fianakaviana izao fa manompo sampy ny olona ray ao amin'ny fianakaviana fa tsisy mitsangana amin'ny teny an'izany ary tsisy masatezitra amin'ny olona ohatr'izany. Fa mijoroa ianao dia teneny hoe za ry havana manomboka androany anaradian'i Jesosy ary havana. Amen. Ataovy amen. Tsisy manao amen eo.
hafa amin'izay ny fijerin'ny olona anao manomboka eo, ao hafa ny fijerin'ny olona anao manomboka eo, ary tampotampoka eo no ohatry ny tonga dia ohatry ny olona makamokamo ny olona zany. Manomboka eo ianao ohatry ny tena olona hafahafa ianao manomboka eo. Na ny fomba fijery anao aza iova. Everinareo moramora avana zany zay ny ano anse tamin'ny fianakaviana fa hiala tao amin'ny fiangonany lehibe dia hivadika hivavaka sabata. Voameno an'izay sabata izay fotsiny ny olona tonga tao hafa. Ka Jesosy nge io i Jesosy nge Jesosy tsika atao amin'ity baiboly ity nge zany mahatonga antsika rehefa mivavaka dia ataontsika hoe Jesosy Kristy tompony sabata. Satria tena zay mihitsy Jesosy. Ary ny fanarahan-dian'i Jesosy dia mifanaraka amin'izany zavatra rehetrarehetra izany. Jesosy nitandrina sabata. Jesosy nitandrina Pasika. Jesosy nitandrina Pentecoste. Izay zavatra ataontsika ireo. Tsy nankalaza Krismasy tsika tamin'ny Desambra satria Jesosy tsy nankalaza an'izany. Dia izay ataon'i Jesosy no arahantsika. Dia mitenena amin'izay ianao manomboka eo, fa manomboka eo dia rasarafin'ny olona ianao. Ary tsy indray mandeha izay nahita an'izany. Tsy indray mandeha. Tantara ino moa zany tranga vitsivitsy aminao izay efa niainanay nahitanay tamin'ny alalan'ireo mpanompon'Andriamanitra efa niarina nompon'Andriamanitra. Misy tena anankiray koa ty hoe ny vakitika eo amin'ny Luka toko fa 7:20. Tonga ny mpiafo ety ambonin'ny tany Luka toko 12:20, 7:20. Luka 12:49 zany. Tonga ny mpiafo ety ambonin'ny tany ka manao ahoana ny faniriako mba hiretan'izany sady. Ary manana batisa anaovana ahy batisa, ko manao ahoana ny fahoriako ambara-paterana. Ataonareo fa tonga ame fihavanana ambonin'ny tany tsia hoy izaho aminareo fa fampisarahana. Fa hatramin'izao dia izy dimy isara-tsaina ao an-trano. Ny telo anohatra ny roa ary ny roa anohatra ny telo. Isara-tsaina ireo ka ny ray anohatra ny zanany lahy, any zanany lahy anohatra ny rainy, any reniny anohatra ny zanany vavy, any zanany vavy anohatra ny reniny, ny rafozam-bavy anohatra ny vinady vavy, ary vinady vavy anohatra ny rafozany vavy. Vao tonga Jesosy dia nisy ny fisarahan-tsaina. Hitondra afo ao izy, misy afo mirehatra mihitsy. Hitondra sambatra ao izy, isy ady. Manomboka taiza? Manomboka tamin'ny fahatongavan'i Jesosy teo amin'ny fiainan'ny olona anankiray amin'ireo. Ary le olona anankiray amin'ireo ilay nandray an'i Jesosy lasa hifandrafy, miray saina. Na ao amin'ny fianakaviana misy mpisorotaka ny sasany, mpijangajanga ny sasany, mpilalao ody ny sasany, ireo rehetrarehetra ireo mpanana fahavarana anankiray dia ilay nandray an'i Jesosy. Azagaga ianao. Raha ohatra manomboka midikiditra amin'ny fivavahana, lalina amin'ny fivavahana ianao, lasa misy fifanoherana, azagaga amin'izany ianao. Tonga dia teneniko anao mihitsy fa zany ny atao, zany ny pirofo fa nandray an'i Jesosy ianao. Tsaroako raha anankiray izay. Hatramin'izay mivaram-bavaka izy mivaly teny amin'ny fiangonana fa nanana olana ty ranabavy. Dia nitady fifohazam-panahy dia tonga tao am-piangonanay tamin'izany. Ka ty fiangonana ty mantsy, ty fiangonana ty ohatran'izao ataontsika izany koa, hafahafa amin'ny olona izy ty. Ohatran'ny izy hafahafa tamintsika tamin'ny voalohany ihany. Maromaro ny zavatra tsy azo atao. Izay le mitandrina didin'Andriamanitra, isika le mitandrina didin'Andriamanitra.
dia izay tian'Andriamanitra ny atao manomboka eo fa tsy izay tian'ny olona, izay mety amin'Andriamanitra fa tsy izay mety amin'ny olona. Manomboka mijery fitaratra isan'andro tsika dia ny baiboly ny fitaratra tsika. Dia niditra vavaka atao ranabavy dia efa manomboka afafa ny rahalahy hoe ahoana ary zany vavaka ahoana, vavaka alaroberiva, vavaka sabata tontolo ny andro tamin'izany. Izay ny dia ny rahalahy mitondra taksi dia maka ny vadiny foana izy rehefa avy mivavaka. Dia efa manomboka sorisorena any izy, ahoana ihany ty vavaka reo isaky ny sabata tontolo andro dia tsy hita. Soiana izy mitondra taksi dia ohatrany tsy dia. Fa rehefa tonga ny firavana rehefa sasany vita ny sabata dia efa eo ny rahalahy maka ny vady aman-janany amin'ny taksi any. Misy fotoana izy tonga lolo io dia mba maheno hira fiderahana eo dia ohatrany tsy azo ny andro ny maheno an'io fiderahana. Dia nianjehany io ramatoa io, nianjehany taty aoriana medivany amin'izay ohatrany be loatra izy ty fotoana ivavahanao ty ohatrany nomboka nahasorenana azy, dia nomboka nilany vaniny, dia nomboka niteny amin'izay izy, za tsy hakanareo intsony aka mandamina tongotra. Tamikio tsy lasa tsy leo izy vavaka, aiza ve dia maraina tontolo sy hatramin'ny alivany any dia mivavaka sabata. Tsy mahazatra tokoa zany tsika zatra ny vavaka adiny roa isan-kerinandro, nefa io adiny roa io ary 4 minitra amin'iny amintsika no mivavaka fa ny ankoatr'izay miresadresaka dia mihaino filazan-draharaha dia manao fanaritra dia tonga ny toriteny dia mivoaka ny tokotany ny lehilahy, ohatrany tsy lehilahy raha mbola mijano ohatra sarim-bavy ianao raha mijano izay taloha ohatra izany. Teny amin'ny mialatsiny rehefa tany amin'ny fiangonana anisany taloha hatramin'ny fahazaza, tena fahazarana mihitsy ary izany eritreritra n'izany mihitsy ry avana taloha hoe ny lehilahy tena vrai lehilahy tsy mijanona amin'ny toriteny izany, satria izao mbola kely zay dia vao hita hoe voanomboka ny toriteny dia mivoaka daholo ny lehilahy dia miresadresaka ny tokotany, miresadresaka tomobila, miresadresaka asa, miresadresaka dia heveriny efa izany ny zavatra fatao taloha. Dia vao hanomboka ny toriteny dia mitsangana misy alihira atao farany iny mantsy eo am-pitsanganana alohan'ny toriteny dia iny manarotra mivoaka. Rehefa toriteny fitsika ny olona am-piangonana vehivavy mibetsaka na antitrantotra fa ny rehetrarehetra ny tokotany miresaka vita mihitsy ny toriteny zay vao miditra manao alihira faran'le amen 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 nialako moa izy vatapy mihaino an'iny dia samy mitsangana dia raha iso nitsodrano dia faly mahazo zany dia mody. Raha antanina ny toriteny tsy fantatra inona ny toriteny, inona moa zany, fihinana ve zany, ka tsy mety intsony le rahalahy ozy izy lava loatra dia tsy tanay intsony ny vady aman-janany dia mandeha ranabavy koa tsy taitra, tsy maninona fa aloha zay andeha tongotra ozy izy, aloha zay andeha taksi be fa tsy maninona zany fa aloha zay tandrina sabata, tsy maninona zany tandrina sabata mbola tsara lavitra ny any amin'ny taksi. Alleloia. Fa manomboka sorisorena foana ilay rahalahy dia manomboka tamin'ny tsy fangarana an'ireo vady aman-janany amin'ny tomobila tamin'ny hoe mba haterina koa rehefa maraina tsy naterina koa, nanomboka ny enina zany dia ozy izy mianaka teny mianaka kely tsy maninona fa aloha zay andeha tsy ateriko fa tsy maninona dia ady foana isy atao vita zava ady ka izao misy aretina mitaizy ty rahalahy ty, misy diabetika zany izy. Aza mifamadiana andreo ny olona misy diabeta dia atao hoe diabetika. Reo mantsika mijoro hoe za misy voan'ny diabetika, na ianao voan'ny diabeta na ianao diabetika, fa raha voan'ny diabetika ianao dia ohatrany hoe misy olona voan'ny diabeta pisoloko zany dia voasoloko zany dia voan'ny diabetika betabetamesy olona amin'izay za zany rehefa nijoro vavamilana za voan'ny diabetika mampiteantany efa nisy pisoloko nga le olona voan'ny diabeta pisoloko nga dia tratra ianao. I rahalahy io zany diabetika nanao krizy ny diabeta, nanao krizy le aretina, nentina tany amin'ny dokotera tsy vita, miomby ny aretina. Tenenin'ny ranabavy amin'izay tsy arao mahita ny ivavahany io, ivavoary aho izy, andao any am-piangonana izy ranabavy, andao any amin'ny pasteranay
tsy nanatsafidy fa misafidy na rary ijanona rary eo mpandrina ary mety ho fatina andao mba ataony tena iny andramoka izao hoe andao mba andramana ina zany mivavaka izany dia inona moa fa tsy dia le fivavahana enjehana tonga atao ihany nafinaritra sitrana izy rehefa retina mbavaka ary rehefa sitrana dia tsy niasa amin'izay rehefa miara tonga amin'ny taksi eo izy menakavy mandeha mivavaka dia miara-mody amin'ny hariva nanomboka nankafy fivavahana amin'izay rehefa nafinaritra tataoriana zany ozy zareo vita batisa le rahalahy lasa diakona izy mivady tamin'izany ohatra manofy mahita anazy mitady fanatitra manao asan'Andriamanitra sa fisoronana tamin'izany tena izy io satria izy io le nanenjika ny badiny hatramin'izay hitanareo Jesosy mitondra sabatra izy fa misy zavatra tenenin' Jesosy misy fizahan-toetra ao anatin'ity fiarahana amin'Andriamanitra dia any amin'ny 9:30 amin'izany izy nazovy nanaiky eo anatrehan'ny olona dia kely kosa izy eo anatrehan'ny iray fa nazovy mandaa eo anatrehan'ny olona dia lavoko izy eo anatrehan'ny raiko izay any an-danitra io le fizahan-toetra zany hoe sabatra tsy maintsy mijoro fa fanontaniana hijoro ianao sady tsy hijoro misy rahalahy anankiray zay indray mifamadika tamin'ireto vady zay le rahalahy ireny no mivavaka voalohany nafantatra ny fahamarinana voalohany dia samy kristianina ihany samy efa mivavaka taloha ihany izy mivady fa nomboka nivavaka amin'izay ty rahalahy niditra tamin'ny fahamarinana dia tao an-trano za zany tsy ny aneny fa fantatry ny fahamarinana ankehitriny fa zany eny tsy manomboka izao any eny za tsy mihinako sotsony maninona izy le ranabavy tsy mihinana sotsony fa maninona biby maloto mantsy ko manina hatramin'izay tsy naninona ka zao efa mba fantatry ny marina neny dia tsy inona zany ianao aza mihinana fa izay hinana ka ireny ihany nefa nabotrabotra hatramin'izay nanomboka teo amin'izay isan'andro raha matory metsena tsy maintsy misy kisoa ny loka isan'andro rehefa mba misy vola dia kotleta moa rehefa tsisy vola dia tova kisoa fa misy kisoa foana amin'izay manomboka eo ny loka atao rano fa tena mambola ny zany rahalahy zany mihinam-bary maina zao teny ravavy le ravavady io misy na mihinana tsy mihinana izay ihany to dia vary maina no han'ny rahalahy asiana ranona pango vary maina lasa misy sambatra tao an-tanàna lasa misy fifandirana maray saina daholo raha matoa miaraka amin'ny ankizy le rahalahy rery no fahasoariavana mararo nazovy nanaiky eo anatrehan'ny olona dia ekeko izy eo anatrehan'ny raiko izay any an-danitra anaiky an' Jesosy eo anatrehan'ny olona ianao sa andahan' Jesosy eo anatrehan'ny olona ny atao hoe manaiky eo anatrehan'ny olona manaiky an' Jesosy eo anatrehan'ny olona dia mijoro ianao amin'ny sitrapon'Andriamanitra eo anatrehan'ny olona ny atao hoe mandahan' Jesosy eo anatrehan'ny olona ianao dia manaraka ny hevitry le olona ianao dia avelanao izay momba an'Andriamanitra ry havana io le fizahan-toetra fa nafinaritra nijoro hatramin'ny farany le lara nijoro hatramin'ny farany le rahalahy rehefa nijoro hatramin'ny farany izy ary izy misy zatra mahagaga miseho foana narary indray ranabavy le ranabavy le tsy le ray zany ary izy le marary iny efa tsy aretina tsotratsony iny fa iny ny atao hoe tanan'Andriamanitra narary dia le rahalahy tsy taitra fo izy andao entina mbavaka dia hivavaka takanao eo izy le ranabavy tsy vitako izany fa ny aretina koa ny nahazo ihany misy fotoana tsy manatsafidy le natonga n'le sabatra nge Jesosy ilay tompony tompo le mpanjakambanjaka le nanasitrana amin'ny marary sy nanadiomiboka sy nampahiratra ny jamba sy nampiteny mona sy nanangana ny maty ka inona ary ny safidinao fa le olona le mijoro le nandray an' Jesosy sy mila mijoro voalohany amin'ny safidiny raha manaiky an'izay anatrehan'i Jesosy izy dia Jesosy anaiky azy koa anatrehan'ny ray
le anaiky eo anatrea ndraiky ravina tsy miandry tsy hoe any an-danitra miandry eo amin'ny varavarany lanitra kory zany vao tanteraka fa manombokeo anaiky anao anatrehan'ndray Jesosy zay teneninao dia ataony angatahany amin'ray dia azonao ny vavaka angatahanao angatahany amin'ray ekeny eo anatrehan'ray ianao ny fifonina ataonao ekeny eo anatrehan'ray ny fangatahana ataonao ny fanirianao ekeny eo anatrehan'ray zay angila izy ary za mampahirantsika androany betsaka aminareo mitratra ny fanenjehana ny fanenjehana mazo andreo tsy olona ny ivelany tsy mpiara-miasa fa mety ny vady amanjanaka reo ihany ary zay tenenin Jesosy eto ny ankonan'ny olona ihany ny fahavaliny ozy izy tonga mifandrafy olona am'rainy ny zanavavy am'reniny vinavy vavy am'rafozany vavy dia aza gaginao hoe ny ato an-tranoko ihany ny manenjika fa fantatry Jesosy zany reo ny ao akaiky anao reo ny tena testa indrindra mety indrindra aminao satria ao ny iainanao andro amanaka misy olona roa indray tantareko anareo tsy nijoro misy ranabavy zay indray nangetaheta be mihitsy izy mangetaheta tena hoe ifandray amin'Andriamanitra mangetaheta hivavaka dia nanatona mpanompon'Andriamanitra ka mipetraka tany akaikinay izy tamin'izany dia nainvitenay nisy nitondra teo aminay manana olana be mihitsy tena nabavy ty dia tonga tao an-trano dia nentina bavaka dia nainvitena ndao hivavaka itsika ndao hivavaka amin'ny sabata zany ndao hivavaka amin'ny sabata fa tena isavy olana io tena nangetaheta be mihitsy nabavy teo dia niarana nandeha mivavaka taminay ka eny le rahalahy le izy hoe andeha hivavaka le hivavaka tsy problème fa le hoe andeha hivavaka andro sabata tonga dia zao nitan'le rahalahy eo any amin'ny secte zany na raha jereny nanontany olona hitany hoe atsy le fiangonana lavitra le fiangonana sy ny trano zareo fa nitongavany tany etretareo ampivavahana ohatran'le hira amin'le klipiny ohatran'le amin'ny klipiny njaka fity misy le raisiko ny raha iny le misy an'le lehilahy le mitondra hazo miditra ao am-piangonana andeha hikapoka ny vatany fa tena ohatrany misy ka le lehilahy mpanao ary marsio sécurité reny ny asany dia manana le mihotsako reny fa nidirany ao anatin'ny fiangonana zay mivavaka le mivavaka eo fa tena navoaka le mihotsako iny trapana malala le hazo anankiroa le misy am'le fikapohany amin'ny Bruce Lee iny voaka ianao sisy fa iny any ataonao any ivoaka sa tsy ivoaka sady nampitahorana ao am-piangonana sady miteny rasy izy ao am-piangonana tamin'izany moa zany nitsangana zay olom-bohositra atao amin'ny fiangonana zay tamin'izany dia tonga dia mandray ny andraikitra ny diakona sy ny rehetrarehetra navoaka le rahalahy resahana amin'ireo hoe quartier aza dia atao an'izao sy ny fiangonana fa fiangonana io sy efa avoa eo sisa mivadika ka le vadinao nge te hivavaka tsy mila an'izany tsy mila rehetra misaiko zany mba vadika averia lavitra izy mitena ody sa hijanonao sady ambanany le fedina ody sa hijanonao endra nabavy fa mivoaka moramora ny voaka moramora ary tonga dia nanao veloma dia lasa tsy tavavavaka tsony tao aorianan'izay vitatreo le etaeta inona moa zara tiako tenenanao tsy navita an'le testa enao nge rava na amin'ny fotoana ianao tena mivonona ny ijoro na amin'izany nazovy ny anaika eo anatrehan'ny olona dia ekeko anatrehan'ndray ary tsy vita ny ekena fa Jesosy tonga dia mamery anao fa anao mijoro rehefa anao ny any anaty saina hoe za hijoro mely Jesosy ery ianao tena hijoroanao tokoa ny sainao ny vonona fa hatramin'ny tongotrao hatramin'ny kitrokelinao mampatanjahany Jesosy ary ny manodidina rehetrarehetra tsy maintsy ataony misy zavatra mifanaraka eo hampijoro anao hampatanjaka anao teneniko anao zany tena tonga dia nitsangana le rahavehivavy teo dia nampy tamevany moka modata azafady azatezitra mba tsy ohatsony aho mandrakizay lasa ry zareo nandeha misy fotoana andeha hivavaka izay mifanena amindry zareo tena malahelo hoe Jesosy io tsy nahajoro ranabavy inge ravana raha mijoro fa teneniko anao fa nahiny fedina iny ary tenin'Andriamanitra inge ravana miteny fa ny fedina voaforona melezanao tsisy ambininy fa tsika le fedina nijerentsika
fa tsy Jesosy le anaiky atsika anatrehany ray. Ny anankiray indray ranabavy tena ranabavy anankiray zay de tsetso be zay le ranabavy fa tena nangeta hitavavaka de sao nangeta hita izy hoe mba te hiditra amin'ny fahamarinana. Ozy mantsy mampina mba te ohatranao aho izy miala amin'izany pataloha, miala amin'izany fijejoejona sy ny rehetrarehetra zany fa hitady an'Andriamanitra. Fa tena nomboka ny vavaka izy de nandroso be ny fiainana, tao anaty problème fa nandroso. Ingeravana amin'ny fivavahana io, rehefa mandroso ianao alaiky anao anatrehany ray Jesosy de anokatra lalinao anao Jehovah Andriamanitra ao an-danitra ao de misokatra ny fiainana. Fa nampalahelo izy nareo, ny vadiny tena ajainy be mihitsy. Tsara nareo manaja vady, ajao ny vadinareo ranabavy fa zany kory tsy midika hoe azajaina ny vadinareo. Fa ny azy indray somary manatombo le fahatarona le vady sy le fanajana le vady de teny am'izay ny vadiny. Vitiny koa ty ataonao manao jupe le vadiny efa zatra mita azy manao pataloha reny le ina moa filaza le pataloha le misy anarazy le pataloha c'est-à-dire que le fiantsona le pataloha de le vadiny efa zatra mahita an'izay, ino ny itiavan'le vadiny azy fa inona ary tianao izy ohatra ny lasa masera be ty tsy mety amiko mietretanao fa tsy mety amiko, mety ampiova zavatra mihitsy io, mety ampiova zavatra mihitsy io tsy retoreo fa slim, merci someo, slim le izy pataloha slim le tiako tenenina, merci someo. Fa tena toky izy le vadiny tena tsy mety amiko io izy. Tady hafa ozy izy avy tahoriny. Zaho izy le nao to ihany mety amiko raha vao zao tsy mety amiko tsony ndray raha vao lasa masira be ohatrany io. Tonga de nemitra ranabavy. Noninona? No jupe lava tsy mety taminy. Mety amin'ny Jesosy fa tsy mety amin'ny vadiny. Natahotra izy sao hikorotana ny tokantrano. Ry havana, zaho mipairy anao androany, raha mijoro ianao tsy nikorotana ny tokantranonao akory ny tanjon'i Jesosy. Tsy nisy firesaka tokantrano mikorotana mihitsy ao, tsy nisy resaka fifamonoana sy ankonana tsy mifandevy maty mihitsy ao, fa resaka testa ty amin'ny 2:30 fa tena amin'ny 30. Zay nge ry havana nandalo an'izany nandalo an'izany zay fa sao de fianareo tsy nandalo. Fa io tsy any amin'le fikorotanana ny problème fa ny amin'le fiaingana mihitsy hoe anaiky an'i Jesosy anatrehany olona ianao sanda azy zay fotsiny. Ny atao hoe manaiky ny sitrapon'Andriamanitra mijoro ao anatrehan'ny olona na iny kidona na iny kiatra. Ary io tsy maintsy fizahantetoetra tsy maintsy misy an'izay foana na iny kidona na iny kiatra. Fa sena tsy mora io ny havako. Nenay moa zay tamin'izany tenan'izany tena tonga de tena tsy vita mory zany ry havana, tsy vita mory zany. Eritreretareo fa zany hanao an'izay tao an-tranonay tao amin'ny fianakavianay za laha tokana manana anabavy enina ako ary misy mety maheno eto ny anabaviko fa volombenina zany. Fa rehefa niteny fa za manomboko zao tsy ho any amin'ny fiangonana misy anay intsony fa hivavaka sabata, tonga de narary ny raiko, narary, tonga de narary nandamaka am-pandriana ny dadako. Satria tonga de mieritreritra hoe za laha tokana tsisy andimby zany ao am-piangonana. Ao am-fiangonana zavatra misy rehetra tsy nitaranaki-anina de rehetra tsy nitaranaki-anina de efa samy manana plasy ny ao am-piangonana. De hiala zany za laha tokana narary ny dadako. Papako. Ary nikorotana ny fianakaviana tamin'izany ny anabaviko ny tena natao raha maninona ny papa de tsy miala aminareo mivady zay. Satria naninona zay? Niova finoana. Anaiky an'i Jesosy anatrehany ny olona. Raha maninona ny papa de tsy miala aminao zay. Fa de inona loatra azony, inona loatra nareo miala andeha amin'izany fivavahana izany.
ohatrany azonody tsy azonody fa io mihitsy Jesosy io mihitsy le Jesosy arahantsika io tsy mitondra fiadanana io filazantsara antsika etsika io tsy mitondra fiadanana eo amintsika sy ny olona io fa tsy maintsy mitondra sabatra io fa tena ady zany eritreretinareo zany ny habean'izany ady zany eritaona tsy niditra tao amin'ny tokantrano misy ny reniko izay tena tia hatramin'izay ka hatramin'ny tamin'izany fotoana zany ary mbola tia foana izy zany fa tiako tena hoe tena nisy ady tsy niditra tany an-tranonay intsony tsy niditra ny an-tranon'ny zanany lahatokana intsony eritreretinareo zany hoe miara-misakafo ny fianakaviana ka zay efa misy fotoana zany andro lahady dia miara-tonga ny mamanay sy papanay daholo zay efa manambady dia samy mitondra ny sakafony samy mitondra ny lokany dia mahafinaritra be tamin'izany taloha hoe samy mitondra ina lokanareo anina dia mekely amin'iny dia vilia anakay samy misy karazany lokany rehetrarehetra efa ohatran'ny fataontsika ireny fa rehefa tonga dia koa tamin'izany tao anatin'ny problème mbola tao anaty trosa mbola tsy nanam-bola dia tonga ianao ohatrany hoe mivory ny fianakaviana talohan'le fiaraha-misakafo hoe inona avy mijery baiboly Levitikosy inona avy ny tsy azon'ireo anina ny mivaky-kefy ny tsy mivaky-kefy ny tsy mandinika ny mandinika mety ohatrany hoe jery baiboly ny fianakaviana zao manomboka zao zay biby tsy hohanin'ireo netitsika fa tonga dia eo amin'ny latabatra olona tokantrano firy tsisy afa-tsy biby maloto ianao amin'io tsy manam-bola tsy mitondra ianao mba miandry mieritreritra hoe vary fotsiny entinao fa vola tsisy dia mba miandry ny lokany amin'olo tsisy azonareo an-tsena ve zany hoe fianakaviana manao fiaraha-misakafo izay mivady mihinana vary amin'izao tamin'ny voalohany mamanay mbola nalahelo dia anaovana atody aloha fa avy eo fa ho lava koa nareo ilay biby manihatra amin'izay nihinana andretsitra ninona tsy mory zany le havana fa mifanontaniana mipetraka mbola mialohan'ilay resaka sabatra nazovy manaiky anatrehan'ny olona fa zao ny tady idio Jesosy tsy manala antsika eo anoloan'izany raha vao mijoro tsika Jesosy tsy manala antsika ary zao ny tady idio le olona tantariko tamin'ny voalohany ohatrany marary tampoka zany le rahalahy dia lasa vavaka tao dia lasa vavaka iny le tanan'Andriamanitra iny misy aniversaire papanay tamin'izany dia nofety tonga bany zay zay tamin'izany efa mitandrina sabata dia natao lahady le fety dia mba tonga ianao satria aniversaire ny dadanao papanao mpianakaviana akaiky tsy misotro labiera zao lasa misotro labiera dia mandindio zay tamin'izany tsy mitsangana intsony mandia satria tsy mety tsony zany efa mpanompon'Andriamanitra efa mivavaka ianao eo alohana eo am'izay manoatra le amin'ny film sady misotro labiera tsy sotrony fa entina noeranao fotsiny tony zany ny tsy sotronareo zay misotro fa zao ny zavatra mahafinaritra ataoko hoe mahafinaritra le satria zao Andriamanitra koa miteny io le anabavy nanao an'io narary andro vitsivitsy volana vitsivitsy tao zay narary tsy maintsy hiditra hôpitaly tsy maintsy operena tao anatin'ny tranondrano angamba izay inona ny tsarony voalohany atsoa izy mivady hivavaka mampatahotra satria hotoranina aloha niditra any amin'ny bloky zay mivadiny eo mitomany izy me eto ambavaka izay eto ambavaka ary zay tsy natsiaro an'ilay sabatra fa tena mitondra-mbavaka alleloia tena mitondra-mbavaka ireo olona ireo manohatra tsika ireo tsy maintsy toerin'ny olona ianao amin'ny fivavahana raha mbola mijoro amin'ny fahamarinana izany koa fa zao ny tadidio tsy ny ampisaraka antsika ny tanjon'i Jesosy ao aorianao ianao ilainy olona nisy fotoana tamin'ny omaly
misy olona mpiaraka amintsika eto manana problème be anatin'ny tokantrano satria leo zany le vadiny mahita anazy eo amin'ny telefônina foana mijery an'io fandarantsika io dia lasa mamorona daholo fon'le vadiny hatraminy tena asa tsisy fotoana iarahana mihitsy leo anao mihitsy zay eo amin'ny telefônina io foana rehefa misy ny fandarana io efa miteny anao fa secte io secte zany tsika tsy maninona efa zatra zany tsika aiza dia eo amin'ny telefônina io foana hatramin'ny nanarahana ny fandarana io lasa tsy mivoakalina tsony ianao tsy misotro tsony ianao tsy mifoka tsony ianao samy ve dia mba fiainana tena variana ry avana aika raha nieritretina hoe atsara ny fiainana tokantrano ty fivavahany ty hoe ny vadinao lasa miala amin'izany hoe mivoakalina sy misotro sy migoky zany fa lasa endry be mihitsy ny vadinao lasa matahotra an'Andriamanitra ny vadinao tsy tokony ho tombontsoa anareo ve zany rahalahy todika amin'ny vadin'ny olona rehetra mifanaraka n'ity fandarana ity zany zao no tenako anareo jereo ny fiainan'ny vadinareo niova ve dia jereo fa niova koa ny fiainanareo firifiry ny olona eto ry havana ny anabavy ny vady no mivavaka eto le vehivavy le lehilahy manenjika amin'io fa inona zavatra hoe na ny fiainan'le lehilahy mba misokatra misokatra marary ny vadinareo marary ny zanakareo tondra mivavaka atsika ary sitrana isa sitra tadidio fa herin'ny fianakaviana nareo sy ny fivavahanareo ry herin'ny ankonanareo nareo sy ny fivavahanareo izy zany le olona andao entina mbavaka io olona io pastera fa miaraka be mihitsy izy mivady tsy avela mivady mijery fandarana tsony tena angalana ny vadiny eritretinareo vonina mihitsy ny vadiny vehivavy io aka gendarme iambina ny vehivavy mandritry ny ray volana tsy hijereny fandarana eto fa secte ary ozy izy le vadiny mila esorina devoly ianao fa mampiditra devoly ianao mihitsy io secte io aiza dia lasa tsy mivoakalina tsy misotro toka tsy mifokasiana tsony ianao zay Jesosy mamindra fo amin'izany olona zany dia ozy izy le rahavavy nio le anabavy eto amintsika enjehany vadiny amin'izao fotoana iainantsika zao andao pastera entina mbavaka ozy izy fa mampalelibe dia za tsy izy le entina mbavaka tsy le raha nabavy mivavaka eto mila entina mbavaka fa za miteny anao ary tsy mivavaka ho azy amaly fa nivavaka ho an'ny vadiny ilay miteny fa devoly vadiny io devoly zao zavatra ataontsika zao io ny netoko mbavaka maly Jesosy mamindra fo aminy Jesosy amindrao fo izy fa tsy fantany zay teneniny matahotra mantsy sao ianjeran'ny tanan'Andriamanitra io lehilahy io vadiny akavady nampitaoriny gendarme ny vadiny fa mivavaka eo fa ny zavatra ny tranga izy indray ny atsony gendarme tsy misy problème lasa tafamaly taman'olona dia izy ny tonga ny amin'ny gendarme voalohany fantaniko mipetraka amintsika rehetrarehetra eto androany tianareo vadinareo ekeko zany tianareo ny zanakareo ekeko zany fa Jesosy ny entony safidy ozy izy ny olona any amin'ny matitoko fa 7 rehefa tonga teo anatrehany Pilato Jesosy dia ho avotsitra Jesosy dia navoaka lehilahy tena ratsy fitondratena tena jola Barabasy ny anarany mampime koa hoe ratsy fitondratena efa jola mihitsy fa tsy hoe ratsy fitondratena fa tena jola mpamomolona mihitsy ozy izy Pilato iza ny tianareo alefako Jesosy mpanjakanareo ve sa Barabasy any amin'ny matitoko fa 7 taraiky amin'ny 20 misy an'izany teny zany dia ozy izy ny olona avoay ho anay Barabasy neny olona tamin'izany Barabasy ny ilainy Barabasy naseny navoaka Jesosy tsy ny ilainy androany ianao manontany ianao Jesosy androany ny vadinao sa Jesosy fa raha Jesosy no ekenao no ny vadinao na dia mitery azy ny Jehovahandriamanitra nareo vehivavy manajany ny vadinareo dia tadidio fa Andriamanitra mbola ambony ny zavatra rehetra
za tsy mitarika anareo hiady mivady mihitsy koa eto fa mitarika anareo mba hijoro anaika an' Jesosy anatrehan'ny olona mariavana. Za zany mitodika mivadinareo rehetrarehetra ny eto amintsika moa vehivavy mibetsaka mipandray mpikambana eto, tena mitodika aminareo rahalahy mandrara ny vadinareo tsy hivavaka ireo aho. Voalohany tianareo ireo vadinareo vavaka sa tsy tianareo, ary raha mivavaka ny vadinareo fa inona ke mety tombotsoa mihoatra azonareo raha eto amin'ity fandarana ity. Mivadinareo eto mivavaka ihany a mitandrina sitrapon'Andriamanitra mandeha amin'ny fahamasinana, tsy mila mivoaka ny tranonareo akory fa ao an-tranonareo hitanareo io ny vadinareo ao ny linina mba telefônina mba jereny nefa mahery izy, telefônina mba jereny nefa miova ny fiainanareo, telefônina mba jereny nefa mahazo asinareo, telefônina mba jereny nefa nareo mahazo asa sedi, telefônina mba jereny nefa ny tomobilinareo lafo. Zany entina mivavaka eto tole, telefônina ny jerenareo vadinareo a nanao accident sitrana, entin'ny vadinareo eto ke nareo entina mivavaka ko tsy alao ve rahalahy mba eto ihany le vehivavy a tsisy déplacement eto, tsisy vola aloha eto, tsara fantareo fa tsisy vola aloha eto so de verinareo fa mijery amin'ny telefôna eto mivadinareo de mandoa vola, tsisy vola aloha eto. Ny mirakina miraradraraka mivanimbavaka nge tonge vadinareo miala amin'ny ratsy de lazainareo fa secte, de lazainareo fa etsona gendarme mihitsy de esorina de volony amindra fo aminareo any Andriamanitra. Za tena miteny ary za tena eko anareo a Jesosy a maherezy nareo fa Jesosy tsy mijerinareo fotsiny, mijerinareo tsara any amin'ny Luka ndraiky antsika maky Luka Luka toko faefatra, Luka toko faefatra, ina zavatra nitranga atao amin'ny Luka toko faefatra andiny fahavalo amby telopolo. Ny nahazitra anan'i Jesosy ny rafozy ambavin'ny Petera sy ny olona maro koa. Andiny fahavalo amby telopolo. Halleluja. Andiny fahavalo amby telopolo. Ary noho nitsangana ny ala teo amin'ny sinagoga Jesosy dia niditra tao an-tranon'ny Simona Petera zany. Ary azo nitazo mafy ny rafozy ambavin'ny Simona ary izy ireo nankataka taminy ahasitrana azy. Dia nitsangana teo akaikiny izy ka niteneniny mafy ny tazo dia niala tamin'ny vehivavy zany ary nitsangana niaraka tamin'izay izy ka nanompo azy ireo. Ina zava-mitranga eto? Volazan'ny tena Andriamanitra hoe ny zanona ny vavy a, ny vinanto vavy a hifandrafy amin'ny rafozy ambavy, fa teto a possible ny vinanto lahy ny vinanto lahy ny fandrafy tamin'ny rafozy ambavy. Azo adinonareo fa ny tantaran'ny Petera nge dia tahaka izao e. Petera dia olona nanana problème teo amin'ny fiainana. Ary efa nanana problème Petera teo amin'ny fiainana ravana dia nanana problème ara-bola. Talohana apôstôly amin'ny Petera dia somary nanana fahasahiranana tamin'ny famelomam-bady Petera. Nanana olona trosa, olona bokany trosa ohatranahy. Ary azo antoka fa nisy problème tamin'ny rafozana izy satria tsy nahakarakara ny zanany vavy. Ary azo antoka fa nanenjika amin'ny Petera sy ny fivavahany sy ny maha apôstôly azy raha matoa io rafozam-baviny io. Ary fantatry Jesosy zany. Ary efa fantatry Jesosy zany a dia nifididitra tao an-tranony Petera izy, hiditra ao amin'ilay trano misy fifandrafiana. Inona nataony? Namona ilay vehivavy satria mikitikitika ny apôstôly, mikitikitika ny mpianany? Tsia. Nanasitrana ny nalehany tao. Dia inona ny zavatra nitranga? Sitrana izy nefa narary mafy a, tratrany tazo mafy mihitsy. Ary efa sitrana amin'izay io vehivavy io dia nahatsapa fa nahazo fahasoavana. Izy tsy nandeha nanompo an'i Jesosy a, jereo tsara. Ary rehefa sitrana izy dia nitsangana niaraka tamin'izay izy ka nanompo azy ireo. Midika ny nanompo io a tsy hoe nandeha nivavaka tamin'izay fa nanompo mikarakara ohatran'ny Marta nikarakara an'i Jesosy. Rehefa Maria variana nijery ny fampianaran'i Jesosy, Marta nikarakara sakafo. Le manompo eto zany a mikarakara
nikarakara namaly fitian Jesosy tsy ampiany nikarakaranao sakafo nao dite mofo rehetrarehetra miverina ny fifankatiavana satria maninona tsy nanehoany Jesosy fitiavana satria sitranin Jesosy za mampahiranareo andro azy rehetra mandalo ady voenjiky ny vadinareo nareo mibabaka aza miteny aza mamaly raha vao mamaly nareo ka mifamaly de lasa tsy miditra ao tokantrano re Jesosy manasitrana hoy tena Andriamanitra ianareo angina fa za hiado anareo tianao ve Andriamanitra hiado anao ny problème tsika tsy mahay mangina de mbola tsy miditra am'le hiado atsika mihitsy Andriamanitra satria tsika tsy mety mangina fa raha mety mangina tsika riavako eo Andriamanitra ny aza mangina fotsiny nareo mivavaha matokian'Andriamanitra fa tsy mahafaty io sabatra io fifandrafiny tsy mahafaty io tsy nareo rery nandalo an'io mitodika am'le anabaviko zay anabavy eto izay enjehany vadiny mafy mitsokatra any atokotany enjehana de tamin'ny vadiny araina ny telefona mba tsy afahana mifandarana mampahery anao raha nabavy mijoroa ianao ary tsy aritra io afinaritra moa fa rehefa tamin'ny maly ny fitondram-bavaka sy nao délivrance délivrena batio vadiny io mifanaratsy ny devony manararorotra ao anatiny tonga de ny délivrena taty voninahitra androana fa alina tamin'ny alina ihany de fa nandray message tsy nitenitsony raha nomboka maly alina lasa mangina be ao an-tanàna lasa tsy misy ady tsony ary itoy zany itoy halleloia fa tandremo nareo miteny aza mamaly aleo Jehova ny teny aleo Jehova manetsika ny tanany rehefa Jehova manetsika ny tanany sitrany amin'ny aretiny io fa ho hitanao zany omeny io alalana io indray ampatsiahanao hoe neny fa sabata ke androany halleloia hoy zay mivadiny kodany lahy neny hoe fa sabata androany teneniny hatramin'ny akanjo anao nao akanjo tsara azo manao akanjo maintimainty fa sabata avy anao de efa sabata gasy vola manomboka misy aminareo ohatra zany ny vadinareo neny lasa mampatsiahanareo neny sabata androany fo aza moja mivadika tana mitandrina zavatra izy tsy tandreo fa ianao aseny mitandrina satria maninona fantany mba misy zavatra misy vokany tsara inona na tonga le vokany tsara ny ekeny Jesosy eo anatrehany ray ny anaranao satria ianao nanaiky any Jesosy nijoratra fa aza kivy fa raha tsy kivy ianao Andriamanitra koa tsy kivy amin'io ary tsy maintsy ho tahin'ny tompony ianao mahereza de mijoroa fa anisan'ny azo fijaliana tsy maintsy etitsika zany rehefa miaraka amin'i Jesosy tsika de ny fifandrafina ao atokantrano ny fanenjehan'ny olona misy ranabavy teto io telefona io foana ny problème izy de fa tsy hoe telefona lany andro mijery telefona mijery ny vaovao politika sy mifamaly aman'olona fa mihaino tenin'Andriamanitra fa tonga de nalain'ny zanany ny telefona ndray andro de nalefasany zanany telefona message ainao izy izy manomboka zao manetsy mifandray aminareo intsony izy izy fa ahoana lany fotoana loatra amin'ny telefona izy izy tsy avelany intsony mifandray aminao tsy avelany intsony mifandray aminareo amin'ny groupe nareo fa mialao izy eny aroaky ina moa ny azoko atao zeny areo tsisy azoko zay zany fa teneniko anao tsy amperinandro taorina zay narary io zazy io tonga de narary io le nisitina ny telefona taminao to de narary tsy amperinandro narary hoy zay mamany afaka mivavaka ho azy ianareo andao hivavaka ho azy tsika andao hivavaka ho azy fa tsy maninona ilainy izy mety nambavaka menamenatra naverina moramora ny telefona ny maman de antanareo mivavaka fa ohatrany tsy maninona ihany fa raha teo tsy nijoro de veloma fa za miteny anao androany halleloia niza nazovy nanaiky eo anatrehan'ny olona de kekozy izy anatrehany ndraiky zay an-danitra fa nazovy no anda eo anatrehan'ny olona de lavo kosa izy anatrehany ndraiky zay an-danitra ozy izy le ranabavy zay tsy raiko miaraka nitsona to izy le ranabavy ary tsy vehivavy ray nitary tena vitany teny an'izay teto na hisaraka atsika za tsy maintsy mivavaka de nangina ho azy raha lela vehivavy telo zay neniko ny teny an'izay teto na hisaraka ary za tsy maintsy mivavaka ka mivavaka kosa ngeravana zava-dehibe hitanao nidikana zany tsy te hisara-panambadiana izy fa tia miporofony eo anatrehan'Andriamanitra fa tsy misy atakaniny an' Jesosy ho tahin'ny tompanitsika rehetrarehetra mino fa voarainareo zay afatra zay mahereza
dia mijoroanareo vehivavy ma tsy matetika ny tena ampijoroana ampahirezina satria matetika loatra nareo tratran'izay fanenjena ataon'ny vadinareo. Za tsy miteny anareo ary tsy mampianatra anareo tsy hanaja vady ajoiny vadinareo. Karakarao izy, misakafo izy, karakarao fotoana adidinareo fa aza velany miala amin'i Jesosy izany. Naroviana fa io ihany mabotrabotra antsika, io ihany mahatsara ny fiainantsika. Raha za ho iasava dia aleoko akaikin'Andriamanitra ny mahatsara ary ianao aiza ny mahatsara anao. Io ny kantoko radio Akiradio tonga amin'ny fizarana fahatsapantsika. Halleloia. Raha misy zavatra nakasika anao androany inona nakasika anao tamin'izay zavatra voateny zay dia afaka miantso ianao, afaka manao appel messenger ianao dia ampidirina amin'ny vantaneto ianao mizara fahatsapana 2 minitra dia 2 minitra ny amehezanao inona ny zavatra nakasika anao androany ndoary afaka manomboka miantso aminareo amin'izao fotoana izao. Ndao izara fahatsapana hotahin'ny tompony ianareo mijoroatra amin'ny farany fa Jesosy hikasika sy hombanareo. Izy ary mizara fahatsapana voalohany mialohan'ny idirantsika amin'ny hira samaranantsika ny fotoana mivavaka sy mivavaka ho an'ny firenena. Iza no izara fahatsapana voalohany. Halleloia. Dia arabaina ary tahiny tompo ary aralatojo menanao ny fitenenana inona nakasika anao androany. Pasteur Zafady. Zay vao maheno tojo amin'ny tenena amin'izay ary ianao Zafady. Isaka betsaka mianakena misy problème kely. Ny mankasitraka be dia be pasteur ny tonga amin'ny tenin'Andriamanitra tena nakasika anazy sady saina be ilay tantara sy ilay fijoroana sy ilay hoe eny vola tsy manambady ianao amin'izao fa rehefa any afara any dia efa amin'ny sady hoe avongoa sy tena hoe fijoroana hoe rehefa tena mijoro hatramin'ny farany izany tsy voatery hoe vady ihany fa na ankohonana dada mama zoko izany rehetrarehetra dia tena amin'ny impanasa tena hoe ampijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra tena manaraka an'i Jesosy tena nahatonga sainako ilay hoe fiadanana dia tsika ny Jesosy fiadanana izay tiana azy matahotra azy ao anatintsika dia mahafinaritra misaotra Jesosy manome an'izany fiadanana izany tsy omena ny olona rehetra fa nomena antsika mahafinaritra. Tahiny Jesosy tahory dia mankasitraka pasteur. Halleloia. Mankasitraka kotojo dia tahiny tompo ianao dia mahereza hatrany hatrany amin'ny asan'ny tompo mankasitraka antsika rehetrarehetra ihany koa. Mandra-piantsika ny hafa ary raha mbola misy izara fahatsapana dia misokatra ho anareo ny messengerako radio Akiradio dia afaka mbola manao appel ihany isika. Halleloia. Nasolovako ilay hira rehefa nisy hira efa nomaniko ato nefa hitako hoe ty hira ty no mifanaraka kokoa amin'ilay Halleloia. Ndao itsika hipiditra olona hafa vaovao indray izara fahatsapana. Halleloia. Tahiny tompo ary ranabavy Suzelle anao ny fitenenana inona ary no azonao zaraina androany amin'ny mpijery. Anao ny fitenenana. Tahiny tompo pasteur dia tahiny tompontsika rehetra dia mankasitraka pasteur nanome fitenenana dia misaotra be tabe ny amin'ny toriteny androany fa tena mamy sady nampahery be dia Jesosy ny ampitombosotra sy fahasoavana ao hatramin'ny pasteur. Amen. Tena nakasika be daholo ny toriteny pasteur sy ny fijoroana vavolombelona rehetrarehetra izay noentin'ny pasteur teto fa anisan'ny tena nakasika koa ilay tenin'ny pasteur manao hoe raha ohatra ozy izy pasteur ka misy miatra aminao izany ilay fanenjena ao anatin'ny fianakaviana na eo anivon'ny fiarahamonina dia izay ianao vao tena hoe mivavaka. Satria tokoa mantsy taloha ohatran'ny hoe mivavaka ihany, mieritreritra hoe mivavaka ihany taloha ohatran'ny hoe mandeha ho azy izany, ohatran'ny hoe tsy mba misy manenjika, tsy mba misy mba hoe mivavaka ianao dia tezitra aminao fa ohatran'ny hoe nandeha ho azy. Fa amin'izao dia tena ohatran'ny hoe manafotoana olona vao mihaino mivavaka sabata ianao hoe mikandrona didin'Andriamanitra ianao dia tena
Zao zany vao tena matsapa hoe tena zay vao tena mivavaka fa ny taloha zany mbola vavabavaka fotsiny izay angamba ny amehezana azy dia mankasitraka be tabe pastera fanapaheribe toroteny dia Jesosy ny amary fitianao hatrany voninahitra ho azy irery ihany. Alleluia, amen. Alleluia, sady miaratsiny amin'ny Suzelle fa sy tavavoaka karaha-potoana ny sarinao fa nareo moa veo dia tsy adadidy sary Suzelle dia mankasitraka indrindra dia Andriamanitra manankirepasoavana amary fitianao misaotra amin'ilay fizarana mahafinaritra be fa tena hoe tena voaray tokoa ilay izy dia Andriamanitra ny ampahery anareo hatrany ihany koa dia omba anareo amin'ny zavatra rehetra izay ataonareo. Da iny tompo ranambavy Suzelle isika mbola piditra olona ray hafa indray Halleluia. Zao mpandrotsika indray ary ranambavitsika Aingodilina Rodriguez, anao ny fitenenana inona nakasika anao androany? Ai Jesosy pastera dia teny Jesosy daholo tsika rehetra mankasitraka na amin'ny fitenenana dia mankasitraka koa tamin'ny tenin'Andriamanitra dia kasika be sady mampahery. Zany zavatra tena nakasika be anahy dia ny raha na inona nataony vadina anazy dia izy tsy niakatra mihitsy zany fa nijoro hatramin'ny farany. Dia tena hoe fampianarana lehibe ho antsika izany amintsika hoe manana ao anatin'ny fanomponan'Andriamanitra tsika nijoro hatramin'ny farany fa sika raha tsika moa zany no mijoro dia tsy maintsy hoe tsy sitrapon'ilay vaditsika ihany koa no andeha ataontsika nefany tenin'Andriamanitra teo efa nanapa eo anatin'ny eo amin'ny menatra kosa amin'ny andro rehefa tonga amin'ny fotoana nadinan'Andriamanitra antsika dia ohatra ny izay hoanena fa rehefa mijoro dia mila mijoro hatramin'ny farany dia mankasitraka pastera. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka indrindranao ihany koa ranambavy Rodriguez. Andriamanitra manankirepasoavana ny amary fitianao dia mitombo ositra ihany koa dia mitombo fahasoavana. Halleluia. Mbola misy veary sy misy tsony dia hihira anankiray tsika. Halleluia. Ndao ataontsika ity raha mahafinaritra be ity. Halleluia. Novaiko an'ity tampoka mihitsy ilay hira efa nomaniko tato mba ahafahantsika manao an'ity raha anankiray ity. Ndao ataontsika izany hira iny ary no atakariko anao Jesosy. Halleluia. Dia hivavaka avy hatransika aorian'izany hira izany. Sotra nareo rehetra izay nizara fahatsapana teo Andriamanitra manankirepasoavana ny amary fitianareo dia mitombo ositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany rasana vavy malala. Dawary iangarintsika. Inonarendo atakaloko ali Jesusi zapisuluku isafata isayu sembava simuralevuna rabula asunitu katsimati Isiru awapu Jesus isisulu aku Nainuna Indu Jesus Lucia Nagu Isi numanda viaru aku Isau efamatine efanu velumini indra kanadia madrasati akasimbula navin apinda uwali Jesus
Jesús no azaraku Kapiarika Piairelisa Holy Jesus Tumpusaraba Azamamena Nifamaitu Isara Kamina Fatamu Puna Amen, Jesus. Sotranao zay Jesosy malala ny amin'ny fitiavanao anay. Sotra Jesosy fa voatory teto indray ny teninao androany, voatory teto indray ny fahamarinanao. Iralaza sotra ho anao Andriamanitra tsy toa. Idera sy mankalaza ary manome voninahitra ny anaranao zay satria tena tsara ianao Andriamanitra. Ary dia indreto izay Jehovah Andriamanitra androany tena miteny ary tena milaza androany Andriamanitra hoe tsy misy atakalonay anao tokoa Jesosy. Inona tokoa no atakalonay anao Jesosy? Fa zay tena hifidy, halleluia, tena hifidy ny anaiky anao anatria andray zay. Satria inona moa Jesosy ny vitan'ny olona aminay raha ohatra hoe tsy joro aminao zay. Inona moa ny afaka vitan'ny olona nefa ianao Jesosy mavita manaiky anay eo anatria andray raha manaiky anao zay eo anatria ny olona. Ry havana, aza menatra ianao mijoro an Jesosy. Aza menatra ianao mijoro anatria an Jesosy ry havana. Teneny mihitsy hoe tsy misy atakaloko anao Jesosy, tsy misy. Niza ny hafarangery havana fanapahan-doha aza ny setriny. Tenentsika very havana mety vady milongolongy, mety teny marary, tsy mahafaty zany ry havako. Fa saintsaino zany Jesosy anaiky anao anatria andray eo an-danitra zany. Lehibe ange zany ry havana, ngezange zany ry havana, ka mampahery anao androany. Niza miarika fanenjehana. Tsy tonga hitondra fiadanana ambonin'ny tany Jesosy fa hitondra sabatra ary tonga mba hampifandrafy ny olona Jesosy. Aza gagy ianao raha misy mandrafy anao noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Zay ny tena atsapahanao sy mahakorazy anao fa tena miaraka amin'ny Jesosy ianao. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Misaotra Jesosy. Misotranao fa tsy tapaka ny fandarana. Misotranao fa tafepita ny hafatra. Ho anao reny ny voninahitra mandrakizay. Azavelanao hiala ty amponay zany teny zany. Azavelanao hiala ty anatin'ny fonay zany teny zany. Fa ho kapahery anay foana amin'ny ady zay lalovanay fa mila mijoro zay. Misaotra Jesosy. Halleluia. Amen. Ivavakantsika ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao. Ndao mpandrotsika nanavavatsika Lina ivavaka ho an'ny firenena. Anao fitenenana Lina. Train Jesosy pasteur dia train Jesosy fika mianakavy. Dia hiaraka ivavaka isika. Jehovah ray masina ray manay indrindra. Ianao hoe misaotra anao iram-poratsaina izany tenao mamy izay mampijorana izany Jehovah. Nandalovana tokoa izany rehetrarehetra izany Jesosy fitrana fianakaviana mikorotana isan-karazany fa tena hoe mbola nideko mbola mijoro izay Jesosy tsy manalo ary mbola mijoro hatramin'ny farany tokoa satria nafony ainao ianao tambony azo fijaliana ho fanafotana anay tsiraray avy zava-dehibe mihoatra lavitra ny fiainana ity tany ity Jesosy izany nataonao taminay izany ary mbola mibioka an'izany fahasoavana izany izay hatramin'izao fotoana izao
Ndretsy Jesosy dia mbola vonona ijoro hatramin'ny farany tokoa hanatanteraka ny teniny satria mbola fihadanana tokoa no anay Jesosy malalo dia minitra Jesosy fa tena hoe mbola anampy anay ianao hatanteraka izany faniriana izany dia miaraka amin'ny mandrakizay Jesosy malalo dia tondram-bavako an'ny firenena ihany koa Jesosy malala satria tena korotana fijaliana ady izany miaina malagasy tena hoe tsy misy fiadanana amin'izany firenena izany Jesosy mampalahelo mahita ny fijalian'ireo mpiray tanindrazana amin'ny tena any Jesosy malala dia tena mangataka aminao izay mbo jerenao amin'ny aben'indra fonao tombo tsara indrindra Andriamanitra tokony fiadanana ianao ireo mahantra ireo mijaly ireo salama anisan'isa Jesosy tena hoe le rano mpanafaka sy hanadio sy manome fiadanana ho an'izany firenena izany izay tena latsaka ao anatin'ny fahantrana tanteraka Jesosy dia matoky izay Jesosy malala fa tena hoe eo ianao ary hitodika aminao ny malagasy rehetrarehetra mihitsy hifikitra aminao hitady anao satria fotoana izao mbola tsy tonga any amin'ireo alanty ianao dia mbola fotoana afaka hitodiana aminao izao dia anararaotra ny omaro ny voakasika amin'ny alalan'izao teny izay nampitana androany izao dia matoky izay Jesosy fa anampy azy ireo anao matraka hariva dia voninahitra teo anao irery ihany fisandratana teo anao mandrakizay. Alleluia, amen. Halleluia, mankasitraka indrindra ny ranabavy linatsika tavavaka mamy vavaka amin'ny firenena foy fa tena mafonja Andriamanitra manakrepasoavana ny amaly fitianao mitombosa izay mitombofa soavana hatrany hatrany sotratsika rehetra koa ny tonga teto ny atratra amin'ny farany fa Andriamanitra koa ny amaly fitianao raha mbola sy tonga eny amin'ny lanitra Jesosy dia raha pitso marena amin'ny sifitsika dia efa mionety miaraka amin'izy amin'ny lalàny Allemagne rahalahy Jonathan sy rahalahy Tojo amin'ny commencement akila sy famotinana ny tokoteny manomboka amin'ny folora sasany eo lancena ny Zoom miditra ao anaty Zoom isika izay hiaraka aminay ianao hiarika ny commencement manomboka amin'ny folo sasany amin'ny 1 eo dia hatramin'ny 2 ora sasany mivavaka sy mideran'Andriamanitra sy tena hoe mikohaka sy mitolona mivavaka isika mideran'Andriamanitra dia amin'ny 2 ora sasany amin'izay manomboka ny fotoanantsika eto miditra mampinona mitarika fotoana ary dimbiasako amin'ny toriteny izay fotoanantsika ara-pitso fandraisana fanasan'ny tompo azadimy izay dia mandray fanasan'ny tompo tsika rehefa vita ny fotoam-bavaka eto amin'ny live ao anaty Zoom tsika mandray fanasan'ny tompo samita iny tompo daholo dia mankasitraka atsika tsirairay avy dia ra-pitsonay ary tsika miona dia mahereza amin'ny asan'ny tompo mahafinaritra be hira teo ahoana ny eritreretra reo raha inona amarana antsika amin'ny fotoana ilay hira zafondrony bebe tsy leo be teo inona reny no atakaloko Jesosy inona reny no atakaloko anao Jesosy averintsika ve inona amarana antsika amin'ny fotoana misy anakefatra amin'ny tena hoe averina teo dia averintsika iny izao averintsika hira teo amarana antsika ny fotoana androany halleluia ahoana ny hevitra reo ato anatin'ny groupe izay tafiditra ato anaty appel averintsika hira teo amarana antsika ny fotoana eo izy izay navevana Mananjara ahoana linako Daniela Marizo ato anatin'ny groupe afaka amin'ny teninareo lafindraono izy makasitraka tahitoparitra Corinne averintsika ary tahitopary dia rapitsika mifankahita averintsika ary le hira teo meno finaritra daholo dia samita iny tompo akiradio point radio 1 afanao menonja be akiradio tahiny Jesosy daholo Ilunarelo atakaloko Ali Jesus isapisuku Isafata simuralevuna Rabula Asunitu katsimati Isiru awapu Jesus sulu aku Nailuna Indu Jesus Luciana Senu Mandaviaru Aku Isau Efamatine Efanu Zelumini Inga Kanadia
Timbuya Navin, Afinda Uwali, Jesus, Inuazaraku, Apia Ika, Apia Ireisa, Holy Jesus, Tumpusada, Azamamela, Niva, Maitu, Isara, Kamila, Fata, Alu, Puna, Avenu, Visiti, Abaku, Katua, Ivo, Bifade, Anatu, Anara, Kumila, Lana, Isa, Nila, Lana, Leana, Avenu, Minifi, Visiti, Abaku, Katua, Munifa, Bifade, Anatu, Anara, Kumila, Lana, Isa, Nila, Lana, Leana.